Iny ary tompolasy tompovavy tafaraka indray isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao andro vaovao izao. Alatsinainy fahatelo ny volana Oktobra 2024. Herinandro vaovao ihany koa no hitsahantsika amin'ity fotoana ity ary dia izay indrindra no isaorana ny lainahary satria raha tsy eo izy izay ny tantana sy ny antsika mianakavy dia tsy afaka iona amin'ny alalany sy ny feo ao anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada isika mianakavy ka dia anterina ny araham-bombam-pirarintso na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina amin'izany fanarahana ny miara-manonja MBS Radio Mada izany arahaba izay midika ho fiarahana sy ho fifamatorana ihany koa iray ihany sika ary ity Madagasikara ity dia atsika mianakavy ary zay no tsy maintsy mahasarotiny antsika rehetra amin'izany hoe fiainana eto Madagasikara zany ny fiainana maha-olombelona aloha dia eo ny fomba hitantanana an'izany olombelona tsona hoe malagasy zany mendrika sa tsy mendrika ny malagasy ny atolotra azy ny fomba hitantanana azy amin'izao fotoana izao ny lafin-javatra maro samihafa ny resam-pifidianana ny resaka sosialy ny resaka toe-karena ny resaka tontolo ambanivohitra ny momba ny resam-pampandrosoana isan-karazany ny asa-piariana isan-karazany zany rehetrarehetra zany tompoko dia mifamatotra daholo rehefa jerena nefa amin'izao fotoana izao dia ahitana olana daholo olana tsika olana tsika olana ery etsy andaniny nefa dia eo ny atao hoe filazana ny hoe anao an'izao anao anitsy ny zavatra hitany gasy aloha amin'izao fotoana izao dia sahirana izy ninonninona hoe fanazavana sy filazana ny amin'ny hoe fampanantenana ny endrika ivelany ny hoe entina ambabona amin'ny lafiny maro samihafa ny fifidianana raha teo na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy ho avy zany fifidianana zany ka dia miezaka ny sehatra izay atao hoe eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao manao ny fomba rehetra arak'izay heverindry zareo fa hoe andresen-dahatra ny vahoaka ka hoe tena miasa tena jereo fa tena miasa manahoana nefa le vahoaka manoloana an'izay ilay sy folisan-jato izay miaina any ambany ny fahantrana araka ny tenenin'ny banky iraisam-pirenena tsotra fotsiny resaka na inona toe-javatra amin'izao zany raha hoe milaza ianao fa firenena demokratika manaja ny resaka demokrasia dia ny resam-pifidianana aloha no tsy maintsy hijerena voalohany an'izay hoe manaja ny demokrasia ianao sa tsy manaja ny demokrasia izay aloha ary io no jereniny izao tontolo izao resam-pifidianana ka raha hoe Madagasikara sy ny resam-pifidianana ny resahana efa maro izay fifidianana atao teto izay fa isaky ny ho avy ny fifidianana dia mametraka fiahiahiana ny maro matoa ny olona mametraka fiahiahiana matoa ny olona tsy mahatoky matoa ny olona manao an'izao hoe kiana isan-karazany izao dia misy dikany ao tsy hoe fitiavana te-anakina tsy hoe fitiavana te-hiteny tsy hoe fitiavana hoe tsy fitokividy tsy mitovy hevitra aminay dia tsy maintsy kanay tsy izay mihitsy ilay izy fa ny zavatra efa nisy teo aloha raha ohatra ianao ka hikatsaka ny mendrika sy ny tsaratsara kokoa dia tsy tokony hiverenana intsony rehefa zavatra tsy nety izay mifotokevy-dehibe ary ilaina ny fanadiovana mihitsy izany hoe tontolo-pifidianana zany mba hatongavana any amin'ny hoe fifidianana tena hoe ekeny ny rehetra ny resaka teknika ny resaka kipitsopitsony rehetra amin'izany hoe fifidianana zany dia mila mipetraka mazava tsara fa tsy resaka hoe tenenina fotsiny nefa ny atao atsy ambadikatsy efa manao mikimaky isan-karazany ianao ane raha vao manolonolo sefoko tany dia efa miahiahy ny olona satria efa kaiky ny datim-pifidianana ny fotoam-piasany ny rezima amin'izao fotoana izao efa kely sisa herintaona mahery sisa ka raha vao manao fihetsika ianao zany le hoe ianao tiana tenenana hoe ny rezima amin'izao fotoana izao
raha vao manao fietsika ohatra hoe any amin'y manolo se fokotany manao an'izao resaka logiciel sy ny sisa dia efa mailo ny olona zay mihitsy le fitenena hoe mailo ny olona ka resam-pifidianana io ko resam-pifidianana io tsy resaka hoe kandida ihany na kandida ihany fa resam-pifidianana l izy a de mailo ny olona tsy mahatokontsony ny olona am'izay resaka atao rehetrarehetra de izay no ilana an'le hoe ilaina aloha ny fifampiresahana sa ohatra ny any Ouagadougou any Burkina Faso ny tadiavintsika any zao de korotana ambony ambany mibasino miresaka any a Burkina Faso vo nanomboka tamin'ny Zoma sabotsy lady anio alatsinainy savoritaka ny any toerana ny rosianina tsy ananina azy ihany keo mikopakafo ny frantsay sahirana korotan'ny olona ntramin'ny ambasady frantsay ao Ouagadougou tsisy resam-pifidianana zany any zao fa ny basy no miresaka zany any a Burkina Faso tompoko ary ianao zany raha zany hoe fa very tanteraka mihitsy zany lay hoe mahafirenena mandala ny demokrasia raha ny any a Burkina Faso Madagasikara tsy zany mihitsy Madagasikara fa ny zavatra hita eto Madagasikara de ity efa nisy zavatra tsy nety tany aloha tany tamina hoe fifidianana farany dia mbola misy ihany mieritreritra hoe alefaso amin'io ihany ataovy amin'ny fomba mahazatra ihany hatramina resaka logiciel ataovy amin'lefa taloha ihany ataovy amin'ny fomba mahazatra ihany de ho atao forcine zay le resaka forcine zay anefa zay de manahirana zay fa maninona moa izy io no atao resaka forcine ohatran'io ny fiaraha-ny hoe miresaka izay ny tena zava-dehibe efa misy ny tranga eto sero any Afrika any fa tsika tsy zany mihitsy itsika mbola hoe malagasy ary zay mampiavaka amin'ny malagasy tompoko zay mampiavaka ny malagasy zany hoe malagasy tsy te hiditra am'zany tsony izy hoe resaka sakoroka sy ny namana zany jereo na resaka baolina raha tany Indonezia 500 maty io fa nitsakitro tao satria rehefa io fo io zany no mitondra de lasa manao tsy fanao faty olona any amin'ny resaka baolina tany Indonezia io gidragidra be sakoroka zany ny tany ny any a Burkina Faso korotana ambony ambany mikorotana fa de mifanongana eo tsisy an'izany resaka hoe demokrasia zany tsony ny atoko politika any a Burkina Faso takona tanteraka fa mibasino amin'ny resaka satria le nanongana tamin'ny voalohandohan'ny tamin'ity taona ity de nahongan'le anankiray indray tamin'ny Zoma izy samy miaramila mifanongana eo ny vahoaka ato amin'io misahirana vahoaka Burkina be zany tena tenenina amin'izay sahirana le vahoaka sosialy miotsaka satria tsy mipetraka intsony le tena tsona hoe demokrasia zany hoe fifidianana zany aloha ny Burkina Faso de mbola tsy fantatra zany fa ny eto Madagasikara efa fantatra hoe tsy maintsy hidirana ny fifidianana fa fifidianana mipetrapetraka tsara ny fanomanana azy fa neny sasany mantsy tonga de resaka olona ny any andohany hoe raha voarahanina ny lany eo hoaisitsika zay ane io alao hitsina ohatra zay mihitsy fa zany no eno any rehetrarehetrany sao de ianina no lany eo ataovy mihitsy aloha zay fomba atao rehetrarehetra aloha fa tena zay azo atao aloha zay azo atao amin'inona fifidianana ihany zay tian'ny vahoaka no tsy maintsy mipetraka eo amin'ilay toerana fa tsy hoe ianao mieritreritra hoe za tian'ny vahoaka nefa doublan tsy ananina tsy mandeha ihany misy hira zay ihany no foronina artista tena milaza ny zava-misy am'izao fotoana zao resaka hoe fifidianana izany raha tiantsika moa zany raha miresaka hoe fifidianana de hoe firenena fa na fifidianana amin'ny lafininna io na amin'ny lafininina dia mila mazava tsara izay resam-pifidianana zay am'izay tsy misy mikimenimenina tsony rehefa avy eo fa raha ohatra hoe tsy resy lahatra ny sehatra maro amin'ny fomba anatanterahana alaya fifidianana amin'ny mbola tsy tena hoe fahadiovan'ny tokotany mpifidianana mila madio aloha le sehatra zay vao
miditra an'io ary zay ane no anisany mahatonga ny fiakaran'ny abstention tamina fifidianana teto faraparany teto Madagasikara hatrany amin'ny fifidianana communale ambony ene ny tany tsy fandraisana anjaran'ny olona amin'ny fifidianana lisy tsy hoe kamo diso be zany tsy mifidy ny olona satria kamo izy alohany mandeha manjono tsy resaka kamo zany ary be de be ny olona zay tena hoe manaraka ny raharam-pirenena no tsy nandeha mifidy tsy kamo izy fa raha natao fanadiadiana zay mpanao gazety nanao fanadiadiana mihitsy tamin'ireny hoe inona moa mahatonga an'le olona tsy mandeha mifidy de zao no valiteny zay tsy andany andro any efa maninona nahoana kosa natao an'izany le firenentsika ane ty ka le sistema mihitsy am'le fomba ny karakarana n'le fifidianana no tsy mety aminay fafato hoe tsy maintsy ianina no lany eo satria ato mahitsy zay fa misy mikimaky isan-karazany ny anaran'olona tsoina ny karapanondro misy manao osoka tena elohan'ny lalàna tena faranzenzany za manao karapanondro osoka zany ohatran'le karapanondro be de be tao ambany tetezany Tanjombato le tam'le fifidianana président république farany teo feno karapanondro tao ambany tetezany Tanjombato aniza daholo tony zany satria maninona tsy mipetraka araka ny tokony izy any atao hoe fepetra isan-karazany le fepetra misy fa tenenina mbava fotsiny fa eo amin'ilay hoe tena misy manao mikimaky any ambadika any de izay no mahatonga an'le izy koa nefa tsy vitany hoe tenenina fotsiny fa mila fandraisana andraikitra io zavatra io tompoko mila fandraisana andraikitra fa tsy menomenina fotsiny ka zao fa ianao zany zao vao maheno an'izay le hoe zao ny problema tamin'ny raharam-pifidianana teto Madagasikara atram'izay tsy le farany teo ihany fa atram'izay dia mila mandray andraikitra zay sahazanao any am'izay misy anao rehetrarehetra any ny antoko politika mila mandray andraikitra fa koa tsy vita nkomenimenina fotsiny hoe zao hoe sisy fa mila mandray andraikitra ary ny antoko moa zany amin'ny mahatoko politika azy de misy fitaizana ao misy foto-kevitra ijoroanao nytiako Madagasikara zao de manana zany tsara mihitsy ary mandray andraikitra rehefa manana ny rafitra petrapetraka tsara hatrany amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra ny tiako Madagasikara de fa manao ny andraikiny izay tandrify sy sahaza ohatrany zao ny tiako Madagasikara tany amin'ny tapabolana zao zay tany amin'ny alehanay tany amin'ny faritra aty ampita-tsinana ny faritra loatra iny de zay tsy hoe miandro hoe ahoana fa rehefa hitanao hoe mandray hoe raisina ny adidy manandraikitra de ataonay zany no nataondry madame Martine misy an'izany ao any amin'iny faritra iny zany tanàna eo anelanela ny Ambatondrazaka sy Merimandroso misy an'izany madame Martine zany any tiako Madagasikara lany sefim-pokotany Katmanda fitokisan'ny olona zany satria ny fomba fitantanany eo masefim-pokotany azy fa eo matiako Madagasikara azy ka raha manoatra an'izany daholo dia efa miainga avy any amin'ny foto mihitsy ny fanaraha-maso ary tsy manaiky lembenana amin'ny zavatra tsy manjary isan-karazany any ambadimbadika rehetrarehetra ny ratsy eny arak'izany hoe ratsy zany amin'ny maizina izy aloha no tena hoe miasa fomba fahitana kapobeny zany fa na amin'ny mazava ihany koa de miasa ny ratsy fa tsy eo masinao izy fa ny ambadika any izy any ambadika eo amin'ny tsy hita maso eo izy no manao ny zao asa tsy manjary rehetrarehetra zao mambotry firenena zay ka ty resam-pifidianany ty tsy maintsy ifantohana tsara izy io fa tsy vitsany hoe resadresaka fotsiny eo hoe hoavao ny fifidianana de any io tsy resaka hoe kara-pifidianana fotsiny io tsy resaka hoe kara-panondro fotsiny io tsy resaka hoe lisy-pifidianana fotsiny fa zavatra be de be no mifamatotra sy mifaningoningotra raha vao resaka hoe fifidianana ohatra anankiray zany zao ny tany Brezila ny tany Brezila tamin'ny fifidianana président république natao omaly premier tour 950 tapitrisa 156 millions ny mpifidy tany Brezila tompoko 156 millions
de am'izay mpifidy 156 millions zay a mazava loatra tsy resaka aloha tsika hoe manahoana le candidat ny tsika mantsy zay mamaika antsika de ahoana ny candidat iza ny voalohany iza ny faharoa tsy zay aloha fa ny fomba nanatanterahany brésiliana ny ho an'io fifidianana président république io satria no karoanay mihitsy ny tena mpanao gazety tsy hoe any am resaka hoe Bolsonaro sy Lula manao deuxième tour tsy zay aloha na maika amin'ny mampanao gazety ny tena zany satria itsika ihany ko tsy maintsy antrika fifidianana fa hoe ahoana ny fomba nataon'ny brésiliana tamin'ny fikarakarana ny fifidianana de io aloha zany ny olom-pirenena tsirairay aloha de efa nandray andraikitra aloha mba tsy hahafahan'ny sasany manao hoe zao no tiako atao na hoe zao no tiako atao na hoe anao hitsin-dalana tsisy hitsin-dalana zany tany Brésil nefa ny fiainana any mitovitovy amin'ny eto Madagasikara tena ngeza be ny elanelana misy ny mahantra sy ny mpanana ary ny mpanana vitsy anisa de ny mahantra maro anisa mepotika ny alan'ny Amazone satria no ny antony maro samihafa de tsisy sakafo le olona tsisy fidiram-bola de any amin'ny ala izy mandeha de ao no ataony fiveromana ohatrohatra ny eto amintsika mihitsy tsisy fidiram-bola any am'izay misy azy any le olona de lasa manatona andreny valan-javaboary izay arova andreny ohatra zany mihitsy ny any Brésil ka ny any Brésil manana ihany mahantra ihany ary ny efa mahantra me mahantra de fahafatesana ny efa rany zay ny any eto amintsika koa ohatran'izay mihitsy de hoe ahoana fikarakarana ny brésiliana ny fifidianany de tsotra mampiasa logiciel izy ary ny logiciel nampiasain'ny brésiliana dia logiciel izay everina fa mamaly tsara ny etaetan'ny maro mba hivoahan'ny marina fa tsy hoe zavatra efa tany aloha-tany no iny ihany no mbola ampiasaina raha nisy sitsiny ety de tsy maintsy atsaraina foana zay ne le fomba fiainana tena hoe mitondra any fampandrosoana atsaraina foana miroso foana ianao amin'izay amin'ny fanatsarana izay ka ny antsika eto ny logiciel tany aloha de mbola io ihany sisy io ngany ny olona misy an'izany satria efa resy lahatra ny rehetra amin'izay le hoe lafiny teknika sy ny fitaovana ampiasain'izay raha ny tany a Brésil de inona efa mipetrapetraka daholy tsy misy manakina de ao anatin'ny fotoana fohy de mivoaka ny valin'ny fifidianana ny anao eto Madagasikara ilaza valim-pifidianana na zay mpanao gazety ary reraka valim-pifidianana voahazo tamin'ny biro-pifidianana 500 sy 500 de biro-pifidianana 720 no azo nanoloana an'izay isa mpifidy zao reraka fanen'ny olona zany aingana sady mazava tsara tsy misy mpanakihana satria maninona ny arahan'ny rehetrarehetra ny fiketrehana lay fanomanana ny fifidianana zay ny tany ny arahan'ny rehetrarehetra fa tsisy afaka nanao hitsin-dalana i Bolsonaro ne raha ny heritreritra zany de anao hitsin-dalana izy satria efa be de be koa nikihana izy filoha perinasa de ndeha anao hitsin-dalana eo fa tsy afaka nanao an'izay Bolsonaro satria brésiliana tsy anaiky an'izany mpifidy enina amin'ny 500 tapitrisa ve ny rongatra eo raha tezitra eo de inona no ataonao eo ary ny antsy azonao lololovina zany ahodikodina antsy na hoe atao hoe resa be fotsiny hoe resaka hoe fetsaram-belatsia tsisy resaka an'izany fa tonga de ataovy mangarahary io de samy mizakany zay valiny eo de io zany zao eritreritra fotsiny hoe omaly no natao ny fifidianana première tour de tonga de mivoaka ny valiny anio mbola maisina be amin'ny Brésil amintsika miteny zao mbola maisina be mbola lala be fa tonga de hoe Lula 7.700 Bolsonaro 3.700 ny vato azo Lula 7.50 tapitrisa mihoatra ary ny vato azo Bolsonaro zay filoha perinasa 2.50 tapitrisa mihoatra de fahatelo Simone Tibet vehivavy io 400 sy maherikely fa 4 Ciro Gomes 300 de mandeha
fifidianana prezidensiely efa fantsivany zany zao ty ny tany Brezila tsisy ny tabataba satria maninona niarahany rehetra ny fanaiky ny fomba ikarakarana alay fifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena breziliana farany efa hafa iny fa itya hafa mihitsy na ny fomba fiasa na ninoko maninona ny olona matafavoaka an'izany 156 millions électeurs ny anao eto Madagasikara firy de vokatra le hoe atao samy rery izy hoe misy seniko sainina fotsiny fa le indépendant efa tsy ao raha fijeriny olona azy tsy mahaleo tena le izy de na inona ataon'le seni dia tsy mahatoky ny olona kanefa dia ny tena zava-dehibe de ny hoe fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra tsy tonga fotsiny aminao azy anefa zay fa raha ny zava-misy ainantsika dia mety aloha aloha miaraka jerena io zavatra io de am'izay mba mahazo zavatra tsara ianao fa eto zany ny fampiahiala avy eto vao resaka logiciel de fa tsy matoky ny olona iza io ne tsy ny tima rery no ny teny tsy ny tiako Madagasikara rery ny teny na hoe ny tao amin'ny RMDM rery no ny teny resam-pifidianana io ka miteny ro Laratsiraka miteny ry Ajoandrenana Arveloko miteny daholy dikan'izay zany tsy matoky ny olona manoloana n'lay toetra raha ka ohatra zany zao ny eo anivon'ny tiako Madagasikara zay manana mpitarika azy ny président Marc Ravalomanana dia manana ny ambarany tsara mihitsy izy manoloana an'izay hoe tsy maintsy atrehana ny fifidianana an'izay de ho arahantsika fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara sy ekeny rehetra ny tanjona isan'ny antoka amin'izany ny fisiana lisitry ny mpifidy feno madio namoaka fanambarana ho an'ny voaka tsy ankanavaka sy ho an'ny mpitondra isanambaratongany ny Marc Ravalomanana androany nandritra ny feonambeno tarihany niaraka tamin'ireo mpitarika tima eny fotony no namoahany izao fanambarana izao fanambarana sy fanaintanana manomboka androany volana oktobra ny fanisana ny mpifidy manerana ny nosy amin'ny fanavoizana tanteraka ny listy mpifidy amafisinay fananana ny listy mpifidy feno sy madio no antoko ahafahantsika manatanteraka fifidianana azo antoko sy ame vokatra ekeniny rehetra manoloana ny mahazava-dehibe zao fanavoizana tanteraka ny listy mpifidy zao dia mitona ny rehetra handray anjara sy anara-dalàna izahay ka dia manao zao fanambarana sy fanentanana manaraka izao voalohany ho amin'ny mpikambana ato anatin'ny antokotiko Madagasikara na ny tim sy ny RMDM ny rotobe mpanohitra ho an'ny demokrasia manaiky atsika rehetra mba andray anjara feno eo anivon'ny CLRE na ny voamera ifotony misahana ny fanisana ny mpifidy anaramaso ny fomba fiasa eo anivon'izany CLRE izany mba tsy isiany fanavakavahana na izay mety ho tsy fanarahan-dalàna anaramaso ny opération jugement supplétif sy ny fanomezana kara-panondro anentana ny olona mananjo ifidy rehetra isoratra anarana ao anatin'ny listy mpifidy hitaky ny fanaovana peta-drindrina na ny famakina eo anivon'ny fivoriam-be fokon'olona ny listy mpifidy alohan'ny famaranana tanteraka izany listy zany anao sy anentana ny olona rehetra anao
manao fanamariana sy fitaraina raha mahita ny tsy fahatombanana ao anatin'izany listy mpifidy zany toy ny doublon karapanondro mitovy laharana olona maty na tsy ampitaony milohan'ny famaranana tanteraka ny listy mpifidy andefa sy ampafantatra ny aty amin'ny foibe eto Belera ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra mety hitranga mandrindry ny fanisana ny mpifidy sy ny fandrefetana ny listy mpifidy vaovao ary ny famezana karapanondro araky voalasa teo ho amin'ny tompony andraikitry liseny isan'ambaratonga mitonanareo mba hanatotosa zao fanavoizana tanteraka ny listy mpifidy zao ao anatin'ny tsy fiandanina sy ny mangarahara tanteraka sy ny ara-dalàna miantso anareo mba amela malalaka reo solotena ny antoko politika eo anivon'ny CLRE anao ny asany amin'ny fanaraha-maso ny fizotony fanavoizana ny listy mpifidy rehetra ho anareo tompony andraiki-panjakana rehetra miantso manainga ny solotena-panjakana rehetra mba tsy hanao teritery na tsindry ho an'ireo tompony andraikitry ny fokotany na ny district eo amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo amin'izao fanavoizana ny listy mpifidianana izao miantso ny mpitondro fanjakana mba hamela malalaka ny antoko politika hisitraka ny zo omeny ny lalàna azy sy hanao ny adidiny amin'ny fanentanana ny vahoaka amin'ny alalan'ny famorim-bahoaka sy ny haino aman-jery eto ampamarana azy dia manainga ny vahoaka malagasy rehetra mpandray andraikitra manoloana ny raharam-pirenena tandrefy azy avy mbola mamerina ny antso avo ny amin'ny tokony anaovana ny fiaraha-midinika concertation nationale andraisany rehetra anjara anatsarana io lalàna sy rafitra izay mifeny fifidianana izay misy ankehitriny io satria mbola mafisina ihany fa tsy hahafahantsika natanteraka fifidianana madio sy ame voka-pifidianana ekeniny rehetra raha io lafi-pifidianana misy ankehitriny io no ety manatantera ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena samy ten'Andriamanitra. Fotoana iray nahafahan'ny filomarika Ravalomanana na hanome toromarika ireo mpitarika ny antoko tima eny fotony ny fionana teto Belera. Nanomboka androany tokoa mantsy ny fanavoazana tanteraka nisitry ny mpifidy eto Madagasikara. Fotoana zao andraisan'ny olo-pirenena ny andraikiny mba hiadiana amin'ny alabato mba tsy aninona intsony ao anatin'ny 5 taona manaraka. Zay le izy mba tsy hanenina intsony ao anatin'ny 5 taona manaraka dia ilaina ny fandraisana andraikitra, ilaina ny fanentanana ihany koa amin'ity resaka hoe fiomanana fiatrehana ny fifidianana ity. Araka nambarao hoe tsy vita ny resaka fotsiny izy io, mila fandraisana andraikitra tena hoe mavitrika mihitsy atosiky ny fitiava tanindrazana izany. Iny ary efa eto ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny Tika Madagasikara atao amin'ny distrika ny Tsimondrano ny député Alain Ratsimbazafy faly miarabanao député efa ny fifidianana ny resaka fa ny sain'ny maro amin'izao fotoana izao ilana andraikitra araky ny tenin'ny président Marc Ravalomanana teo tonga dia omenanao avy hatrany arany sehatra amin'izay hoe famelabelana sy famakafakana momba izay tontolo mpifidianana izay miainga tamin'ny teny izay noentin'ny président Marc Ravalomanana teo Ndahoary. Faly miarabanao namanarina ary manatitra ihany koa ny araba ho antsika avoaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity naovana kompatanana manokana ny vahoaka Antananarivo Atsimorano izay toerana nahalan'ny tenako ho solombavam-bahoaka ary
indrindrindra moa zany nangataka kopatanana ry zareo amin'ny commune mba avatokanao na manarina zay manaraka ny fandarantsika ary indrindrindra moa misy fanontaniana maromaro naperaka izy ireo tamin'ny fionana tamin'ny omaly dia ezahantsika nitondra fanazavana makasika an'iny fanambarana zay netin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny atoko tiako Madagasikara iny araky ny efa nitondranao azy teo namana rina dia nisy tokoa ny fandraisana andraikitra avy hatrany zay noraisy ny filohan'ny atoko tiako Madagasikara sady filohan'ny RMDM tamin'ny asabotsy lasa teo amin'ny fanomezana ny ataontsika hoe toromarika isan-karazany zay mifantoka indrindra amin'ny lafiny fifidianana ka taoriana nireny didimpanjakana zay namoaka amin'ny hoe tsy maintsy irosoantsika amin'ny fandrafetana manontolo ny lisym-pifidianana eto Madagasikara ary ihany koa taoriana ny noty zay navoaka ny eo anivon'ny CNI dia mamaritra indrindra moa izy io andreo le hoe olona zay tokony handrafitra an'izany CLR io zany ary koa ny andraikitra zay mety mahakasika ny atoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanomanana ny telisym-pifidianana ity dia avy hatrany ny antoko tiako Madagasikara zay tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana dia nanao an'izay hoe fanambarana sy fanentana an'izay zava-dehibe ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara aloha zay fanambaran'izay voalohany indrindra ary zava-dehibe ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy indrindrindrindra ny fenotona 20 taona ny miakatra zany zay mananjo hiatrika an'izany fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena zany ary indrindrindrindra dia ihany koa dia ny fahafantarany eo anivon'ny mpitondra fanjakana ny position an'ny atoko tiako Madagasikara manoloana ny raharam-pirenena misy amin'izao fotoan'izao raha ny fanambarana zay retsika teo dia mazava ny toromarika avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana fa mitondra ny fanentanana ho an'ny rehetra ny antoko amin'izao fotoan'izao amin'izay fiatrehana ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianan'izay midika zany ny fahavononana eo anivon'ny atoko tiako Madagasikara amin'ny fiatrehana ny raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao araky ny efa nambara teo ny hoe nisy ny didimpanjakana zay nivoaka ary manaja an'izany ny atoko tiako Madagasikara araky ny fionana ihany koa tamin'io asabotsy lasa teo io tamin'ireo tompona andraikitry ny atoko tiako Madagasikara teny Belera zany nandritra ny fanambarana zay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana io dia anisany nandray anjara ihany koa ny atoko tiako Madagasikara tamin'ny fionana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny CNI makasika indrindra zany amin'ny hoe fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny logiciel zay ho ampiasaina amin'io resaka lisym-pifidianana io zay mbola misy apahany horesahantsika moa zany rehefa aveo namana rina fa entina anambarana amintsika vahoaka malagasy zany fa anisany antoko zay vonona ny atrika ny seha-pifidianana rehetra misy eto Madagasikara ny antoko tiako Madagasikara matoa tsy ny andriandry ny nitondra ny heviny ary mitondra indrindrindrindra n'izay hoe fanentanana sy fanambarana mahakasika ny anjara-toerany ny atoko amin'izay fanomanana ny fifidianan'izay mariana manokana namanariana fa namamafisina tao anatin'izany fanambarana zany ny hoe ny fananana lisitry ny mpifidy feno madio no antoka ahafahantsika manatanteraka fifidianana azo antoka ary manome vokatra ekeny rehetra anisan'ny zotra andehanantsika makany amin'ny fifidianana zany ity resaka lisym-pifidianana ity ka tsy tokony hitaredretritsika vahoaka malagasy indrindra isika zay fenotona manana zo feno hiatrika an'izany fifidianana zany ny hoe hanatona andreny braopokotany reny io moa zany misy dingana ihany ataon'ny CNI sy ny ekipa ny CLRE amin'izao fotoan'izao zay tsara ihany koa nitondrana fanazavana eto namanariny misy ny dingana voalohany zany
zay hoe hanatona an'ireo tompona andraikitra ireo ny sely ireo zany a eny amin'ny tokantranontsika tsiray avy. Raha misy moa fotoana tsy mahaeo an'ilay ataontsika hoe olona mananjo ifidy na ny fentoana ao anivon'ny tokantrano izay tsy diana dia manana zoitsika ny anatona eny anivon'ny fokontany hitondra an'izay mombamomba antsika izay amin'ny alalan'ny karapanondro sy ny sisa zany a mba hameno an'izay hoe lisym-pifidianan'izay zany hoe misy fisy tsirairay aby moa zany hoentin'ireo mpanisa ny mpifidy ireo a dia azotsika atao koa zany a no manatony anivon'ny fokontany a rehefa ohatra ka tsy tratra tao an-tranotsika tamin'izay fandalovanyireo tompona andraikitra reo. Tsara zany no mitondra an'izay fanazavana zay satria indraindray isika de hoe izay miasa izay mbola nisy raharam-pianakaviana tsy maintsy naleha zao koa moa andro ny famadihana raha teo ka mety hoe misy vanim-potoana maromaro tsy maheo an'ilay eo anivon'ny tokantrano tsirairay aby zay feno taona tokony ho ao anatin'izany lisym-pifidianan'izany a dia misy a ny fahafahantsika manatona eny anivon'ireny a biraopokotany ireny. Misy fizarana telo lehibe ny fanambarana zay nentin'ny filoha Marc Ravalomanana teo a. Misy a ny miantefa manokana amin'ny mpikatroka tiako Madagasikara sy ny eo anivon'ny RMDM ary misy ihany koa ny miantefa manokana amin'ireo tompona andraikitry ny CENI sanambaratonga ary misy a ny sokajy fahatelo ho an'ny tompona andraiki-panjakana. Na de efa nandeha teo ary zay fanambaran'izay na manarina dia tsara ihany ny manamafy indrindra moa zany ho an'ireo mpikambana rehetra atao anatin'ny atoko tiako Madagasikara de ny hoe ny fandraisana anjara feno eo anivon'ny voameray fotony misahana ny fifidianana. Tsy tokony hanana aia zany sika am'izay hoe firotsahana ao anatiny zany sely ireo zany fa ny antoko mihitsy am'izao fotoana izao no manentana atsika mpikatroka mba hiditra ho ao anatiny zany sely ireo zany. Manaraka an'izay de ny hoe zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fomba fiasan'ny sely ireo eny anivon'ny fokontany satria anisany antoka lehibe amin'ny fahamarinana zany lisitra zany ny fijoroantsika amin'ny fanaraha-maso ny mpikatroka rehetra zany tiako Madagasikara sy ny mpikambana ihany koa anatin'ny RMDM dia tsy natao hitaza-potsiny akory isika fa ny olom-pirenena rehetra araky ny voalaza ao anatin'izany fanambarana zany a dia manana andraikitra avokoa tandrify azy ny tsirairay fa ho atsika zay atao hoe ao anatin'izany mpikambana ao anatin'ny atoko zany a dia manana andraikitra tombony sika akoatra ny maha olom-pirenena atsika zany dia manana didy lehibe tsika am'izay hoe fandraisana andraikitra mivantana ao anatin'ity fanomanana ny lisym-pifidianana ity. Rehetrika am'izao fotoana izao zay ataon'ny eo anivon'ny fitondrana moa zany a ty resaka hoe fitsarana mitety vohatra ity anomezana kopia sy anomezana karapanondro. Fanamariana entitsika na manarina mahakasika an'izy io de tsy le tetikasa akory ny ratsy fa kosa ny fahitana fa ao anatin'ny amehana sy atao hoe koropaka ihany no hiatrehan'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana n'izy ity satria manenjika isa raha ny loharanom-baovao azotsika am'izao fotoana izao a dia manodidina ny telo tapitrisa no isan'ireo olona zany zay hoe enjehana ahazo an'izay kopia faobe zay a ary koa ahazo ny karapanondrom-pirenena. Amafisina etona fa tsy nitetikasa ho an'ny ratsy fa hitatsika ny azakazaka nataon'izao fitondrana zao tamin'ny fanotana karapanondro marobe tamin'ireny fifidianana farany teo ireny ka nahitantsika karapanondro zay atao hoe hita tao ambany tetezana teny amin'ny faritry ny tanjombato sy ny manodidina iny ohatra fotsiny iny ohatra ray fotsiny zay zany zay no mahatonga atsika zany sarotiny am'izao fotoana izao am'izay lafy ny fanaraha-maso zay hoe tena olona manana zo isitraka an'ilay fanatanterahana an'ilay kopia faobe tokoa ve ny olona zay entina zany any anivon'ireny
sampandraram-panjakany reny mety eny anivon'ny commune moa zany nanaovana nyty jugement supplétif ty na manarina dia itsika zany a tompony andraikitra samihafa na olo-pirenena tsotra de manana handraikitra ny hanaramaso so olona efa tsy manana zo intsony anatanterahana an'zany hoe fanaovana copie faobe zany a no mety ijory eny anivon'reny toerana fanaovana copie faobe reny ka iteraka olana zay any anatin'ny resaka lisy-pifidrana satria reny zany de hoe omena copie mena kara-panondro ihany koa aorina ny fahazahoana n'le copie faharoa manarakaraka an'izay dia misy ny filazana ihany ko teo anivon'reo tompony andraikitra ny CNI tao ao zay mahakasika ny hoe ny olona zay voatazona vonjomaika eny anivon'ny fonja zay mbola tsy vita fitsarana zany dia everina ihany ko ny azahoan'izy ireny a isitraka ny zony ka ho ampidirina ao anatiny zany lisy-pifidianana zany ny fanaraha-maso an'izany rehetrarehetra zany a raha tsy itsika no mijoro raha tsy itsika no mandray an-tanana an'zany zavatra zany a dia miteraka iazany a amin'ny fahitana ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoan'izao voalohany am'izany no hoe ampiahiahtsika ity fanoloana matetika anasefim-pokotany ity zay tsy manaraka ny lalàna velona ny fomba fametrahana ny sefim-pokotany satria fatatsika tsara na mandrarina zay mbola mafisitsika indrindrindrindra atao anatiny atokotiky Madagasikara ny hoe misy ny lalàna zay nivoaka tamin'ny taona 7 zay mamaritra indrindra n'zay 5 zafady mamaritra indrindra n'zay le hoe fametrahana nyreo sefim-pokotany zay atao amin'ny alalan'ny fifidianana zay eny anivon'ny fokotany tsiray aby ao anatina fivirembem-pokon'olona nanatanterahana ny fametrahana na ny fifidianana n'zany sefim-pokotany zany ary avy eo a dia maka atao hoe zay olona nahazo vato be indrindra anankitelo ny eny anivon'ny distrika na ny préfet ao arin'izay ny manao ny fanendrena an'zany lehibe pokotany zany zany lalàny zany ankehitriny dia vohitsakitsaka ary tsy sarotra any manao azy zany izay indrindra no fivorimbem-pokon'olona de zany ve de sarotra izay indrindra ny tena manahirana eto amin'ny tany sy ny firenena na manariana satria ny zavatra everina ho mora tanterahana no anaovana amboletra ary ahitana n'izay atsotsika hoe mety ho kajikajy politika ve ataon'izao fitondrany zao a ka anaovana fanendrena tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena hitatsika fa maro reo fokotany izay manohatra an'izay lafiny hoe fanendrena tsy ara-dalan'izay efa hita zany ary tokony andray anatra ny eo anivon'ny fitondram-panjakana indrindra ny lehiben'ny distrika na ihany koa ny préfet a manoloana ny reny tsy fanarahan-dalàny reny satria ny lehiben'ny distrika sy ny préfet tompoko de solo-tena-panjakana ary izay mahasolo-tena-panjakana azy zay dia izy indrindra no tokony hitandro toy ny anak'Andriamaso amin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena fa tsy izao endriny a zay hitatsika amin'izao fotoan'izao fa ny hoe maro a ny lalàna vohitsakitsaka ary maro reo sefim-pokotany zay tenitendrena fotsiny ary indrindrindrindra moa zany de ny hoe reo sefim-pokotany a zay hitan'ny fiarahamonina fa miaradia amin'ny fitondrana amin'ny lafiny politika ny olona tendren'izy ireo ka izay niverana antsika anatin'le fanambarana teo na mana rina ny hoe itsika zany vahoaka tsy ny ato anatin'ny hoe ny atokotiky Madagasikara ihany de manana handraikitra am'izay lafiny fanaraha-maso rehetra zay a na amin'ny lisy-pifidianana na amin'ny fanomezana copie faobe na ny fanomezana kara-panondro dia isika no atao hoe antoka lehibe anankiray mahatomombana na tsy mahara-dalàna na tsy na ihany ko mangarahara an'izany lisy-pifidianana zany dia ny fandraisantsika rehetra tsiraray aby anjara ao anatin'izany lafy ny fanaraha-maso zany mariana etona fa ao anatin'ny note zay navoakan'ny CNI a mahakasika an'izay le hoe komity manara-maso ny lisy-pifidianana zay a dia amafisiny etona ny hoe
fanana ny antoko politika sy ny société civile solotena isaky ny fokotany izay anao an'izay fanaraha-maso zay ho an'ny antoko politika moa zany de eto sady manentana antsika tompony andraikitry ny antoko tiako Madagasikara iny anivon'ny commune sy ny fokotany tsiray avy eny indrindra ny anivon'ny fokotany fa misy fahazondalana zany azotsika amin'ny fanendrena zany olona anankiroa isaky ny fokotany avy amin'ny antoko tiako Madagasikara hanara-maso ny toerana mahakasika ny resaka lisam-pifidianana io. Dikan'izay de mananjo ireny ijery an'izay le hoe fomba fandrafetana ny lisam-pifidianana zay. Mananjo ireny solotena tsika reny amin'ny fanaraha-maso, amin'ny fidinana ifotony, amin'ny isa-tokantrano hoe iza ny tokantrano tsy voatsidika na ninina ny dinganina na ninina ihany koa ataontsika hoe tsitsidiana zany manoloana an'izao fandrafetana lisam-pifidianana vaovao zao ka ireny solotenantsika solotena ny antoko reny zany dia mbola isy ny fandaminana aty anivony antoko tiako Madagasikara mba ananatsika ny antsona hoe mandat na ny taratasy avy amin'ny antoko fanendrenantsika mba ananatsika an'izay hoe fahafahana manara-maso akaiky ary afahantsika ihany koa miditra any amin'ireny biraopokotany reny noho izay fahazondalana azotsika izay. Eo ihany koa namanariana dia anisan'ny nampisavorovorana ny sain'ny vahoaka malagasy taoriana ny fifidianana indrindrindrindra tamin'ny filoham-pirenena reny de mbola mafisitsika eto ny filazana na ny fanambarana zay nataony filoha-lefitry ny CNI tam'izany nahitana an'le atsotsika hoe doublon zay amina tapitrisany nandidina ny 1,200,000 moa zany ny isan'ny anarana miverimberina zay fehezitsika ao anatin'le hoe doublon le izy nambara ny filohan'ny CNI io azay ny mahatonga atsika sarotiny am'izao fotoana zao. De nefa le logiciel tamina ahitana doublon ihany mbola hoe ampiasaina amin'ity de zay indrindra lay tabataba am'izay ny sehatra maro olana lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena namanarina satria rehefa nisy zay fanambarana zay ary teo nanomboka ny joro ny atoko tiako Madagasikara amin'ny fijoroana manoloana an'le hoe izay de hipetraka aty amin'ny côté ny antsona hoe fanoerana eto Madagasikara satria tsy rariny ary tsy azo ekena ny zavatra nitranga tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena sy ny taty aorian'ireny manoloana ny fananatsika lisam-pifidianana izay tsy mandeha am'loniny kanefa dia nahafahany teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana ohatra na nomezana voka-pifidianana filoham-pirenena ary nipetrahany zao fitondrana misy am'izao fotoana zao. Raha jereny zany zavatra rehetrarehetra zany na manarina dia mipetraka eo amin'ny sehatry ny doublon zany izao fanjakana zao. Mipetraka eo anivona alabato samihafa zany zay hitatsika reny fitarainana nataotsika teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana reny fa te hoe ny zavatra atao hoe ny fanapahan-kevitra moa ny raisiny teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana de hoe azo raisina fa tsy mitombona. Nandefitra ny atoko tiako Madagasikara nandritra zay fotoana zay fa itindray mitorako ty kosa dia ijoro ny atoko ary hosarotiny manoloana an'izany hoe mety tsy fanarahan-dalàna sy indrindrindrindra amin'ny mety ho fanavakavahana ny olona zany eny anivon'ny fiarahamonina ka tsy ho tafiditra indray sanatriny vava ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao izay nisokatra moa zany izy tamin'ny voalohan'ny volana oktobra tamin'ny asabotsy lasa teo ny fisokafany ty le resaka hoe fanisana ny mpifidy vaovao ty zay anaovana koa antsoavo ho atsika rehetra fa raha ny antota-taratasy misy sy ny loharanom-baovao rehetra dia ho tanterahana ao anatin'ny telo volana zany fanisana zany. Telo volana dia azo lazaina fa hoe fepitoana zay fo ihany ka midika zany ny atao hoe ny fanentanana atsika rehetra mba tsy atoritory manoloana an'izay lafiny hoe fanatonatsika nireny biraopokotany reny raha sanatrika tsy aotsika
amin'ny fotoana zay andalovany reo a mpanisa zany a isa-tokantrano. Aoko tsika mba anaja ihany koa an'io fiam-potoana zay lazain'io mba tsy hoe hifarana indray ny lisam-pifidianana de sanatria hifanometsiny indray tsika fa mba anaja any fiam-potoana zay apetraky ny lalàntsika zany am'izay fanatonatsika andreny biraopokotany reny. Etiko moa namanariana de ny hoe entanina ny vahoaka malagasy raha mahita ny ataontsika hoe tsy fahatomombanana am'izay lafi ny dingana atao amin'ny fanisana ampifidy zay mba hitondra ny fanamariana sy ny pirofo rehetra eny anivon'ny birao foibe an'ny antokotiky Madagasikara eny Belera fa efa misy tompona andraikitra zany ao andray an-tanana an'izany mba hisoroana andreo olana samihafa mahakasika an'ity lisam-pifidianana ity. Sala am'izay namanariana ny mahakasika ny tena hoe andraikitra mivantana ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara. Na izany naty zany dia anentanana ihany koa ny olom-pirenena rehetra satria mahakasika antsika rehetra ny lafin'ny fifidianana. Antoka iray isin'ny filaminana eto amin'ny firenena zany fananantsika lisam-pifidianana sy fifidianana mirindra madio zany eto Madagasikara. Ka ny fandraisana andraikitra zay noraisin'ny antoko zay isaorana manokana ny Filomarika Ravalomanana voningadona ny fotoana hanombohany zany fanisana ny mpifidy zany dia nijoro avy hatrany ary nitondra an'izay fanentanana sy fanambaran'izay mahakasika reo anjara andraikitra tokony horaisina manoloana nytia fiatrehantsika ny lisam-pifidianana ity zany namanariana. Ka arak'izany ny lisam-pifidianana zany no natao hoe lakile an'ity raharaha ty anisany hoe tena lakile an'izay le hoe resam-pifidianana izay ka hoe lisam-pifidianana président Marc Ravalomanana feno sy madio. Zay mihitsy le izy lisam-pifidianana feno sy madio fa mba hazahoana an'izay lisam-pifidianana feno sy madio zay de mitaky andraikitra le izy amin'ny olom-pirenena izany. Mpanao mikimaky ane, mpangalatra ane, mpamiliviliny ny saim-bahoaka ane de zao hoe zara ny arenao varim-barina eo, zara ny arenao tsy mivaky loha, zara ny arenao hiteny hoe efa sarotra amin'ny fiainana fa zay zao mbola hitady vola sy ny sisa ka fiainana hivoatra inona no andrasanao eo raha ohatra ianao ka tsy mandray andraikitra amin'ilay fanaraha-maso sy izay afaka hidirana rehetra. Zao zany zao zay afaka hidirana rehetra amin'ny fomba hanarahana maso dia tokony atao daholo ary io tsy resaka tiako Madagasikara ihany, io tsy resaka hoe RMDM ihany fa ilaina izay le hoe tena hoe fijoroana amin'izay zao fa tsika tsinona mahanitra sahirane fadiran'ovane zao hoe zay haitsika tsara miteneny zay fa eo amin'ilay fanaraha-maso kosa fandraisana andraikitra eo amin'izay le hoe momba ny tontolo-pifidianana zay de ilana ny rehetra satria rehefa mandray andraikitra ianao zany dia ho tapidalakale ny ratsy, ho tapidalakale ny mpanodikodina amin'ny lafiny maro amin'izay le hoe tontolo-pifidianana zay. Hitantsika amin'izao zany zao araka moa ny tenen'ny député Alain Ratsimbazavy teo hoe tam'le fifidianana farany teo misy ny doublon. Filoha lefitra ny seny no nitenen'le izy misy ny doublon, tsy olona vaty ivelany fa olona atao ihany. Matoa zany nisy ny doublon tamin'ny fifidianana farany tompoko dia nisy lesoka ny tao amin'ny fanaraha-maso. Zay aloha nisy lesoka tao amin'ny fanaraha-maso fa raha tena enjana ny fanaraha-maso sarotra amin'izay heritreritra ny anodikodina no manao an'izay asa ratsiny izay. Iny moa député Alain Ratsimbazavy fanamariana ihany zany fa anisan'ny tenen'ny président Marc Ravalomanana teo ihany koa le hoe akoatra an'izay rehetrarehetra zay zava-dehibe le fampidiniana aloha mialohan'ny zavadrehetra. Conservation nationale marina tokoa zay ary mba tsy fahametsiny eto napetrany mihitsy any amin'ny atao hoe teny famaranana midika moa zay indrindra mantsy ao anatin'izay teny famaranana zay dia mamitina ihany koa zany izy ary miantso ny mba hisiny ny fiaraha-midinika
na ny concertation nationale. Io moa zany a dia amafisitsika feo no namana rina satria tsy tsika eto amin'ny fandarana miara-manonja ihany no miantsona manentana an'izany fiaraha-midinika zany. Fa efa maro ny atoko politika, maro a ireo fiarahamonim-pirenena ary maro ihany koa fifidianana mialohan'ny fifidianana. zay aloha Zay indrindra. Maro a ny ataontsika hoe vondrona iraisam-pirenena toy ny Union européenne, eo ihany koa ny CFM raha teto amintsika, ny ACDED dia miantso avokoa reny tompony andraikitra rehetrarehetra ireny ny amin'ny sininy fiaraha-midinika mialohan'ny fifidianana. Inona moa no mahatonga antsika zany a mametraka foana an'izay mahazava-dehibe an'ity dinika ity. Ilaina ny fampidiniana satria maro a ny tsy tovi-kevitra indrindrindrindra mahakasika ny lalam-pifidianana. Raha tsy laza fa tsy satonan-javatra vitsivitsy fotsiny tsika, ohatra manaona sy manahoana ny famerana ny vola enti-manana hiatrehana an'izany fampelezan-kevitra izany. Satria hitantsika ny fampiasam-bola meopampana teto, ary izay no mety hiteraka tsy fitoviana ny ataontsika hoe am'ireo platsako fidiana zany. sasany nahazo vola tany amin'ny Rosianina zao. Sasany nahazo vola tany ivelany. Ary misy ihany koa raha ny vola zay ataontsika hoe mampiay azy satria dia tena tsy fatapeviana ary atao hoe vola be no nampiasaina ao anatin'ny fifidianana. Misy mihitsy ny fizaram-bola. Zany hoe le safidy ilay vahoaka mihitsy no azo lazaina hoe vahodik'odina amin'ny alalan'ny fampiasam-bola eto amintsika. Ka anisany mila resahana zany ao anatina lalam-pifidianana nefa no afahantsika amin'ny resaka an'izany. Faharoa manarakaraka an'izany, hitantsika ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena tany ivelany tany Paris milaza fa ianareo izay raisitsika hoe diaspora any ivelany any dia ho raisin'ny fanjakana tanana ny ahafahanareo mandray anjara ny fifidianana amin'ny ho avy. Zany zao mbola zavatra mbola ifampiresahana mihitsy. Mila ifampiresahana zany ary ao anatin'izay ihany koa ny hoe lalam-pifidianana no ahafahana miroso amin'izany. Raha tsy mikitika ny lalam-pifidianana io zany tsika eto Madagasikara dia fampanantenana pôkaty fotsiny zany nataon'ny filoham-pirenena zany. Milaza izy fa hanaja ny resaka demokrasia, milaza izy fa hanaja ny zoan'ireny olona any ivelany reny any ampitan-dranomasiny reny mananjo hifidy zay tokony handatsabato toy ny olom-pirenena rehetra. Ka raha izao fombafomba na ny dingana zay ataontsika amin'izao fotoan'izao zao na manarina dia tsy tonga amin'izany fampandraisana anjara an'ireny olom-pirenena malagasy any ivelany reny mihitsy tsika raha tsy manova an'izay ilay ataontsika hoe lalam-pifidianana izay. Satonany anankiroa zay no entiko amintsika efa mino fa maro be ary raha ho an'ny tenako manokana moa zany dia anisan'ny mpikambana ao anatin'ilay antsoina hoe comité technique mixte na ilay komity ara-teknika manomana zany an'ity lafiny fitoanan-doha pirenena ity na ny concertation nationale dia maro be ireo antoko politika izay mivondronao amin'izao fotoan'izao ary mametraka mihitsy amin'ny mahazava-dehibe an'izany hoe ilaina ny fampidiniana mialohan'ny irosoana ny fifidianana eto Madagasikara. Maro ny tsy fitovi-kevitra misy sy ny fiahiahina ny tena hita be sy ny fiahiahina amin'ny fiatrehana ny fifidianana eto Madagasikara. Ka tsy aleo ve aloha miara-ny fampidinika eo ambony latabatsika. Isen'io zao dia efa tena betsaka ny tsy matoky an'ilay izy na mety ihany izy mieritreritra hoe zay ohatrao tsy petraka foana ilay tsy fatokisana. Izay ahiatsevana an'izay mantsy namanarina no mahatonga antsika mametraka mialohan'ny dingana rehetra ny fifidianana mba ifampiresahana aloha. Tadio tsara fa tsy vitan'ny seunirery ange ny lafin'ny fifidianana eto Madagasikara. Rehefa tsy miombon-kevitra ny vahoaka malagasy ary rehefa tsy miombon-kevitra ny mpanao politika ary rehefa tsy miombon-kevitra ny fiarahamonim-pirenena amin'izay zavatra hitondrana ny lafim-pifidianana eto Madagasikara dia mampanahy foana
ny isina krizy vaovao indray a aorianany fifidianana eto amintsika matoany ny krizy ara-pifidianana teto Madagasikara fifidianana filoam-pirenena farany teo azo lazaina hoe ny lamina ihany de nohony ny fandeferany filoha Marc-Ravalomanana sy ny mpikatroka rehetra tiako Madagasikara fa itsika na manarina de manana ny pirofo rehetra ahafahana milaza fa nisy ny alabaty tamin'ireny fifidianana filoam-pirenena reny itsika de manana ny atota-taratasy mahakasika an'ireo zavanitranga rehetra isaky ny bureau de vote teto Madagasikara miaraka amin'ny pirofo mitohaka amin'ny tendany zany rehetrarehetra zany no ilazantsika hoe matoa tsy nisy sanatriny vava korotana teto amin'ny tany sy ny firenena de nohony ny fandeferana nanana ny filoha Marc-Ravalomanana sy ny mpanaradia azy fa tsy ekena kosa ny sanatria iverenana zany amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny tany sy ny firenena izay no mahatonga atsika mijery amin'ny lafiny rehetra hoe inona ny sehatra tokony anehoan-kevitra ary inona ihany koa ny lafiny ara-teknika tokony hodinihana miaraka mba ahafahana mamaha ny aya rehetrarehetra eo moa amafisinao teo le hoe mbola ny logiciel nampiasaina tamin'ny fifidianana rehetra tany aloha tany ny mbola ho ampiasaina amin'ity fandraisana tanana ny lafiny hoe fanavozana ny lisym-pifidianana eto Madagasikara raha nety ve le logiciel maninona mbola nisy doublon satria le doublon ny avany ihany no mivoaka ao anatin'ireny eo indrindry tsika nanana teknisianina tsika amin'ny lafiny informatique expert satria amin'ny antokotiko Madagasikara nijery sy atao hoe nametraka ireo fanontaniana maro samihafa tamin'ireo tompony andraikitra informatika teo anivon'ny senia ary maro ny atao hoe fanontaniana nipetraka ary maro ihany koa ny aya vokatr'izay satria raha ny atao hoe ny fahaterany zany logiciel zany aloha de fa hita fa zavatra efa nilozany toetrandro itsika atao hoe efa maro ireo teknôlôjia miditra eto Madagasikara na avany amin'ny firenen-kafa any indrindra mahasahana nyity lafiny fifidianana ity maninona ny tsy miditra amin'izay ny eo anivon'ny seny fa minimikipy ary azo lazaina hoe manana finiavana ve ny mbola isin'ny olana mahakasika ny lisym-pifidianana ity eto Madagasikara matoa tsy mijery zay fomba hanatsarana an'izay lafiny fitantanana ny fifidianana zay indrindra ny amin'ny lafiny logiciel zany zay ho ampiasaina efa nahitantsika lesika io nandritra ny fifidianana rehetra ny fanesy teto amin'ny tany sy ny firenena maninona no terena mbola io logiciel io ihany no ampiasaina tsy hoe tsy mahatokony informaticien malagasy itsika fa kosa raha misy ny teknôlôjia vaovao ary efa hita ny fahitana ny lesoka zay nisy teo aloha de ngamba ataoko fa fanainina ny zavatra ohatran'izao aseho eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy ao mihitsy ilay finiavana ny tondra nyity firenena ity hiala ao anatin'ny atsotsika hoe olan'ny fifidianana raha toa ka mbola manana fikirizana ihany na minimikipy ihany ny eo anivon'ny senia amin'ny fampiasana an'io logiciel zay azo lazaina fa logiciel efa tranainy ary tsy mifanaraka amin'ny toetrandro zay iainantsika amin'izao fotoan'izao ka zay indrindra dikan'izay zany de hoe raha mipetraka ny aya etsero de mitombona tsara zay hoe aya zay fa tsy hoe mila vaniny misy mantsy mitena any ambadimadika any hoe reo koa mila vaniny reo timindreo mila vaniny reo asvemindreo mila vaniny reo laratsiraka reo mila vaniny riajo reo mila vaniny tsy any le izy satria ianao efa logiciel efa hitan'olo hoe nisy resaka doublon ve nivoaka tamin'ireny de mbola io ihany no mbola ampiasainao de normal be ny olona raha miaya fa raha hoe ianao zany hitady amin'ny fomba hoe tena ampivoaka tsara ny fahamarinana sy ny rehetrarehetra de mitady ianao zany ny fomba rehetra raha zahatra ny afaka atsaraina foana fa tsisy en'izany hoe zahatra tsy azo atsaraina zany andana makany Brezil anytany io ny any Brezil hoe inona ny logiciel nampiasainy io zao vao fifidianana voainga kely teoko k'izao ny azy tonga de efa mivoaka ngany misy resaka hoe diso ny anarany fa io anaran'olona io tompoko araka ny teny président Marc-Ravalomanana teo hoe lisitry mpifidy feno sy madio
no tadiavina zay mihitsy ny ideala zay dika zany na eo anaran'io ara tsy mila tosona ny anaran'olona ny numero anakara-panondrin'olona tsy azo famatipadia zany hoe olo-kafandray mitondra an'le numero ny olona tsy ampitoana rehefa alteneny lalàna hoe mbola tsy mahazo amifidy de tsy mahazo amifidy zany rehetrarehetra zany ny olona maty efa mitsitra ny ampasana any tsy afaka mifidy tsony zany fa tam'le fifidianana farany teo député Alairatsimbozafy hita daholo ane zany na tsy ampitoana na anaran'olona miverimberina ny olona tokony hifidy tsy ao anaty listra sinsisa resaka logiciel ihany tafiditra ao anatiny zany de mbola izay ihany hoe mbola hoentina am'ty indray mitoraka ity de izay le hoe le mbola finiavany isisika mbola isisika ihany tsy maintsy io ihany tsy maintsy zay lay manahirana zay ka dia tsy maintsy mandray andraikitra ny olo-pirenena ary iny moa tsy mety efa mitima sy ny RMDM araka ny teny teo fa miatefa mihitsy amin'ny olo-pirenena raha mbola tianao zany ny tanindrazanao de mandraisa andraikitra amin'ny fanaraha-maso amin'ny atsivona ka raha mahita zavatra tsy mety anenevon'ny any amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra ny am'izay misy any de tena enjano fa ianao zany raha miteny ko hoe tsy mety ty de manana argument tsara koa ianao manoloana an'izay fitenenanao zay fa tsy hoe nde hiteniteny fahantany eo koa tenenao zany hoe tsy mety ty ahoana ny tsy mampety azy dia hainao tsara ny manazavandrisy ndao ary député Alairatsimbozafy mamaraparantsika eto atao hoe fotoana amara-paranana ny anjara fandraisana fitenenana moa atao amin'ity fandaran'ity androany na manarina dia tsara ihany ny mbola manamafy etona zany am'ireo le hoe fangatahana mihitsy eo anivon'ireo solon-tenam-panjakany mba tsy hanao an'ity resaka teritery na tsindry am'ireo tompona andraikitra ny anivon'ny fokotany sy ny district reny satria eo koa ndray zany no isin'ny olana ao anatin'ny fanatanterahana n'zao atao hoe asa masina ataon'ireo solotena zany amin'ny hoe mandray ny anaran'ny olona zay ho ao anatina lisy-pifidianana zay jugement supplétif zao de teny greffier hoe anenjana mbola anenjana ny greffier ka eo zany misy afatra manokana moa nomeny ny filoha Marc-Ravalomanana amin'ny tompona andraiky mpanjakana am'izay lafiny hoe mety ho tsindry am'ireo tompona andraikitra na ihany ko ireo indrindra reo CLE zay anatanteraka ny asany amina fandraisana ny anaran'ireo olona zay hiditra ao anatina lisy-pifidianan'ireo eo ihany ko indrindrindrindra ny anamafisana an'le hoe voalazany lalàna eto amintsika ny anjara andraikitry ny antoko politika manoloana amin'ny hoe fanazavana amin'ny vahoaka indrindrindrindra ny mpanaradian'ny atoko ny mahakasika ny raharam-pirenena amin'ny alalan'ny famorina no ahafahana manatanteraka an'izay adidin'ny atoko tsinona no manabe ny mpikambanao aminy ary adidin'ny atoko ihany ko ny manazava manoloana ny vahoaka malagasy ny raharam-pirenena satria lalàna velona eto amintsika ary omeny lalam-panorenana zo ny atoko politika eto Madagasikara zay mahatoko azy amin'ny fanentanana zany ny mpikambanao aminy ary arak'izay hoe fahafahana omeny lalam-panorenana ny atoko zay de azon'ny atoko atao ny mamory vahoaka eny Akalamanjana ka eo indrindra no sarihana ny sainy reo tompona andraiky mpanjakany eny fotony ohatran'ny ataon'ny mpanohana ny fitondrana mamory olona etsero hitatsika ny tany atsimo reny nisy ny congrès zay nataony ny antoko TGV misy mihitsy ny fitondrana vahoaka ary eny an-dalambe eo no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ary moa zany reny mpikatroka anivon'ny antoko TGV reny no mahazo alalana ve sa tsy sa manao ambiletra koa eny amin'ny arabe sa ahoana fa rehefa ny atoko tiako Madagasikara no manao fangatahana alalana ny amory ny mpikatroka ao aminy eny fa na de ny anao redynamisation azy de hitatsika ny zavatra nitranga na manarina fa any amin'ny toerana privé zay koa fanampiny any anaty toerana privé aza mbola nanana olana ary tsy azahoana lalana eto amintsika zay ataontsika hoe fiandanina na ihany koa
fanomezana vahana manokana ho ana antoko na fikambanana zay manoana ny fitondrana kanefa tsy ipetrahany le atsosika hoe fitoviana eo amin'ny lafiny fanaovana politika eto Madagasikara dia melohantsika etona mihitsy zany satria tsy fanajana ny lalana velona eto Madagasikara no mahatonga an'izany ary indrindrindrindra ny lalam-pandroenana zay manome fahefana amin'ny antoko politika sy ny atao hoe ireo fahafahana maneho hevitra isan-karazany zay voalazana lalam-pandroenana ao anatin'ny 110 zay tokony isitrahany vahoaka malagasy ary isitrahany antoko politika kanefa de zany rehetrarehetra zany no vaosihosy amin'izao fotoan'izao ka ho zay hoe manoloana ny fanomanana ny fifidianana eto amintsika miainga ty amin'ny resaka lisym-pifidianana tsika amin'izao fotoan'izao dia anisany manana andraikitra lehibe zany antoko politika zany amin'ny fanentanana amin'ny lafiny ara-politika ny vahoaka malagasy indrindrindrindra ny mpikambana ao aminy ka tsy tokony hipetraka zany ilay atao hoe teritery na sakana na fandrahonana ataon'ireo tompona andraikim-panjakana eny fotony fa mba tokony anana zo mitovy ny antoko politika rehetra ary izay ny mbola takinay indrindrindrindra atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara zay fahalalahana maneho hevitra zay eto amin'ny tany sy ny firenena tsy ny amin'ny alalan'ny famorina vahoaka ihany fa amin'ny alalan'ny fahazahoana ihany koa miteny amin'ny ainao manjery-panjakana indrindrindra satria amin'izao fotoan'izao dia milaza miara-mahitsitsika fa tsy misy olona tia anivon'ny fanoherana reka ka tafiditra ao anatin'io ainao manjery-panjakana io eny fa na dia ny filohan'ny CFM aza de hitantsika ny tapahana micro fanapahana ny micro raha ny vahiny tao amin'izany fandarana tao anivon'ny TVM zany izy midika zany fa rehefa olona milaza ny ataontsika hoe manambarany tsy rariny na ihany koa manambarany tsy fetezany zao fitantanana ny raharam-pirenena zao mpitondra no zay dia lasa interdit de l'antenne le olona anisan'ny tompona andraikitra lehibe nefa zany filohan'ny CFM zany ka izany no mbola anentanantsika zany sy anaovantsika antsoavy ny eo anivony tompona andraikim-panjakana isatsokajiny oka re mba hisiny ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena aoka mba alalaka izany fanehoan-kevitra zany ary ny rehetra ihany koa dia entanina mba samy ao anatiny zay fanarahan-dalàna zay avokoa ny fanatanterahana ny andraikitra zay antsoroantsika tsirairay avy irary soratsika ny député voafita amin'ny alalany tiako Madagasikara atao amin'ny distrika ny Atsimondrano député Alain Ratsimbazafy nitondra an'izay fanazavana sy fanehoan-kevitra maro samy hafa zay ambava homana ampometrretra mbola misy teny farany ty député mafisina ety mpamaranana ny fandraisako anjara fitenenana moa dia manentana manokana indrindrindrindra ny vahoaka atao anatin'ny distrika ny Antananarivo Atsimondrano hoe mba tsy atoritorontsika manoloana n'izao fanombohan'ny fisoratana anarana ao anatina lisym-pifidianana zay aoka ihany koa tsika hifanentana ary ho atsika tompona andraikitra ny antoko tiako Madagasikara eny anivon'ny commune eny anivon'ny fokotany tsiray avy eny dia aokotsika andray andraikitra amin'ny lafin'ny fanentanana ireo olom-pirenena fenotona ary indrindrindrindra isika zay ato anatin'ny antoko tiako Madagasikara mba tsy ho tara zany tsika amin'izay fandraisana anjara na ny fandroatana ny anarantsika ao anaty lisym-pifidianana zay raha sanatria ho ia tsy ao an-trano sika amin'ny fotoana zay andalovany reny tompony andraikitra mpanisany mpifidy reny dia mbola manana fotoantsika ny anatonana biraopokotany hitondrana n'ireo atotataratasy momba antsika ireo toy ny kara-panondro zany anatonana antsika amin'ny biraopokotany ary andraisan'izy ireo ny mombamomba antsika mba tsy ho latsika ifandimby amin'ny tany sy ny firenenaka dia mbola manatitra ny fisaorana anjoy atreto zany ary mbola manasa antsika ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity de mametraka ny veloma mahafinaritra ho antsika rehetra nanaraka ny fandarana tamin'ity androany ity zany namanarina eny ary dia zay tena farana ny
fandraisana anjara zany député Alain Ratsimazaza zay vao vita amin'ny alalan'ity matao amin'ny distrika ny Atsimondrano araka nambarantsika teo hoe ambava homana po mieritreritry efa tazanao namana fanira zafy manantany efa miomako manao fa tazanao ihany koa ny député ny Avaradrano voafita amin'ny tiko Madagasikara député Jerry Randremolaina dia zany mbola hiakatsehatra eo avokoa resaka lisy-pifidianana moa no tena nresahana teo resaka tontolo mpifidianana fa zany rehetra zany tsy misy mandeha ho azy fa miankina amina zavatra maro ary ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy dia hoe ny fandraisana tsara anao zany olom-pirenena satria ny resaka eto dia mety efa any aminao mety efa any amintsika menakavy zay olom-pirenena ny resaka eto amin'ity raharaha ity fa rehefa tena dinihana tokoa ane inona moa no antony tsy hoe tsy voahany zany hoe isina lisitra mpifidy feno sy madio miaingany amin'ny fokotany io ny olona ao anatin'ny fokotany amin'ny ankapobeny no fakalala daholy raha misy maty eo fantatra hoe maty ho ny anina na atao hoe fa maty tany amin'ny folo taona lasa raha fantatry ny eo amin'ny fokotany zany fakalala daholy ny ao amin'ny fokotany lehibe fokotany voatendry avy any amin'ny tsy fantatra any mety tsy mahalala le fiainan'ny fokon'olona tompoko fa ny fokon'olona ao anatina fokotany anankiray dia mifakafantatra ianona ohatr' zao ianona ry mipetraka ianona ohatr' raha misy vahiny eo amindry fantatra hoe ino misy olona vaovao sinsisa inona no antony hoe tsy havitana an'izany ary raha ohatra hoe se fokotany efa tena mba nahavita teo izy efa tena hoe tena mahafantatra amin'ny fiainanao anatin'le fokotany soloana tao inona moa eo ane le tena manahirana soloana tao inona indray nefa izy efa tena mahafantatra teo firy taona izy ny teo fakafantatra daholo ny ao anatin'ny fokon'olona zany ao anatin'io fokotany io na ety an-tanan-dehibe ary ianao mandeha amina karte anankiray tonga de fantatra mipiray tanàna hoe vahiny zany tonga de fantany tsy anina mihitsy ka zay zany le izy hoe ilaina ilay fandraisana andraikitra fa tsy vitany hoe mipetrapetraka fotsiny tsy vitany hoe varim-barina fa ianao raha vao varim-barina ianao de ataon'ny sasany amin'ny fomba fanaovana azy io amin'izay tiany io ka tsy zay tsony lay fipetraky ny raharaha fa isika menakavy mba te hiaina zany hoe fifidianana madio sy mangarahara lavitry ny alatra inarina manafaniry razafy manantany efa io ianao io ndahoary zatsisy miarabanao rina de miaraba ny teknisiana zay mampifandraitsika ao ambadika eo de misy oatra ihany koa ny solomamboakana Tsimondrano Alain Ratsimazafy ny aridalina tamintsika tamin'ny fiandohan'ny fandarina tapa-maraina teo mazava tsara ny fanazavana ny entiny teo satria mbola ity resaka tontolo mpifidianana ity tsy maintsy anokandratsika bebe kokoa ny adevitra satria mamofopofona dola makota manko le raharaha ary misy zavatra tsy milamina marobe any ambadika any de zay ny antony mahatonga atsika hoe tena miresaka manao tantsoroka mihitsy manao zay tena ahafahana zany mampita ny afatra ho an'ny olom-pirenena rehetra naiza misy azy indrindra ireto mpitondra fanjakana mini manao be marenina reto fa nataony ihany ny atao zany manao kopisoroka hoy ny fitenenan'ny tanora zay ho porofotsika zay fomba fiten'ny tanora hoe kopisoroka zay ny amin'ny fomba mampanao an'le fitondra mpanjakana fa rehefa aveo moa mbola ho aveo député Jerry Randremolaina avy tsy Avaradrano anamafy ny zavatra nambarany député Alain Ratsimazafy teo ary hiteny amin'ny fomba somary angla hafa ihany koa zany par rapport an'izao zava-misy eto Madagasikara izao zany na tsy zany dia aleo aloha anaovana ny fiarabana ho atsika rehetrarehetra any amin'ny faritra any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any io voalohany vola alatsinainy fanombohan'ny herinandro vaovao fa fahatelo ny volana oktobra 2024 de anaovana arahabatsika mianakavy zay mandray ity fandarana ity le kokoa dia somary tsy tratra aloha zany ny antony de hoe betsaka ilay aloha hevitra zay ho resahantsika eto satria ny raharaha koa moa miazakazaka sy misongadina raha teo dia tsy maintsy hitondra fanio-kevitra fa ny vaovao saika nanaovako dona kely andrina fa efa lasa rina de efa miomany député Jerry Randremolaina satria tamin'ny zoma zay sy rina de nresaka tamintsika hoe lolahy io da Silva fifidianana amin'ny Brésil
ary efa mandeha ny sondazy ny olona ny velana any manao kopakopaktsika ny député Alain Tsimbazafa zany zay navitany adidiny hiatrika ihany koa ny adidin'ny fiarahamonina sy ny maha-olom-boafidy azy dia esorantsika izy fa iverenantsika ny adevitra hoe am'lahady isika tamin'ny zomantsika ny resaka an'izay no andeha ny fifidianana any Brésil 156 millions ny mpifidy inscrit tany Brésil zany hoe 450 tapitrisa ny mpifidy any Brésil niatrika an'io devoirana citoyen io na hoe handraikitry ny olom-pirenena hanaovana fifidianana de nandeha nifidy rehefa ny eno fampilezakevitra atao anatin'ny 30 andro vahoaka brésiliana dia nandeha mifidy izy 450 tapitrisa 156 millions ny etsiketso zany tamin'ny fifidianana farany teo manodidina 7 tapitrisa 9 millions de zao zany manao objectif le senis le fanjakana hoe 13 millions 500 000 zay zany ny électeur ketrehiny zay everina ho inscrit ao anatin'ny liste électorale vaovao avy io ny zareo brésiliana 156 millions fa ny azy dia efa raitra ny fomba fiatrehana fifidianana any anatin'ny voty any amin'ny fomba fantsana ny vato ary any amin'ny famoahana voka-pifidianana de tsisy mitata tsisy wawawa satria efa voalamy mamelony fotoana zay ma hoe anisan'ny dragona any Brésil zany firenena any amin'ilay Amerika ihany izy fa somary mikisaka kely zay manamaiky manakaiky zany aty am'ireo azo lazaina fa avaratra aty zany dia efa lasa lavitra zany ny any brésiliana 156 millions ny anazy ny électeur dia hainy zareo no mizere an'izany olombelona mitovy ny olombelona eto Madagasikara ihany ny olombelona mikarakara n'le fifidianana commission électorale fitaovana no tsy mampitovy fa ny anazy efa somary lasa lavitra ny fitaovana ampiasaina ary na fanjakana azy miampy andreo vaomera manokana mikarakara fifidianana de tsy misy fiangarana fa tena eloka ny fanaovana tsinitsinina fikarakarana ny fifidianana na ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ny vaomera manokana zay nomena andraikitra ikarakarana zany fifidianana zany eloka be vavy zany ary endrehan'ny lalàna ary tsy aza ataony manao corruption électorale lalam-pandrenana miresaka zany ny tsika koa miresaka an'izany eo anatin'ny lalam-pandrenana ary tsy misy mangala di melony fotoana zany manao propagande melony fotoana zany ka le pré-campagne anararotana anaovana campagne tsy misy an'izany fa tena zay atao rehetrarehetra de ny lalàna daholo mamaritra an'izany efa tany mandroso izy na de eo ihany ary ny olana satria misy faritra ny Rio zany Janeiro dia misy faritra mahantra ohatra na Antananarivo ihany misy toerana ihany koa feno mpanendaka feno pickpocket be da be any Brésil fa azo lazaina fa efa mandroso be ny anazy ninona ny titsika tongavana an'izay isika de tamin'ny Zoma nametraka mazava tsara fa tsy mandanga ny sondazy zay navoaka ny institut mpanao an'izany any Brésil de nahita le izy am'ireo candidat mifaninana maromaro reo fa Lula da Silva zay ancien président tam 2003-2010 no favori i Jair Bolsonaro zay président en exercice am'izao fotoana izao ary candidat no faharoa ao anatin'izay sondage zay de namoaka mory zareo mahita an'le hoe manodidina any amin'ny 50% mahery io ary vita ny Lula da Silva premier tour de ity no apahambato ho azony Jair Bolsonaro fa tsy tratra tao anatin'le premier tour izy satria misy apahambato zany tsy nahazony Lula tamina toerana vitsivitsy de tsy tratra n'izy fa 48% ny azony Lula da Silva lay filoham-pirenena teo aloha zay nitatana amin'ny Brésil teo anelanelany 3 ka hatramin'ny 10 fa i Jair Bolsonaro zay filoham-pirenena am'izao fotoana izao manana mokondoha ny tatana amin'ny Brésil mazany zany tamin'ny fiatrehana ny Covid-19 io mitovitovy fietsika amin'ny Donald Trump ary nampiasa ny tafika teo an-tanana nampiasa ny endriky ny fitsarana
teo an-tanana amin'ny maha-filoham-pirenena azy ary nahazo maro anisany ny antokony isy azy zay tena nysandratra tampoka tamin'izy lasa filoham-pirenena io fa zao ary any aoriana ny Lula da Silva izy tamin'ny fifidianana zay nivoaka alina adiny 5 manko ny elanelan'ny Madagasikara Brésil de nanogila tsofina mihitsy ahako maraina tamin'ny 5 maraina zany hoe 5 amin'ny 4 amin'ny 3 amin'ny 2 amin'ny ray zany hoe tany amin'ny 12 alina tamin'ny Brésil zany tamin'ny 4 na tamin'ny 5 maraina taty amintsika rehefa nieno an'le vaovao de efa plus ou moins efa confirmé ary de confirmé izy am'izao fotoana zao 48% na 770 isanjato no vato azy ny Lula da Silva lay antoko syndicaliste avy amin'ny travailliste gauche fa i Jair Bolsonaro zay eo amin'ny fitondrana nietraketraka tamin'ny fananana fahefana 43% de misanjato ny elanelany zany hoe na eo amin'ny fitondrana azy ianao anananao daholo ny vola anananao daholo ny rafim-panjakana rehetra eo tananao azonao baikona fa rehefa tsy mitodika aminao ny vahoaka de afa baraka sy menatra ianao zay le lecture tsy tsika resana 10 taona mahery asa 4 taona eo Jair Bolsonaro Lula da Silva 7 taona fa mbola tadiaviny vahoaka brésiliana hiverina ary ametraka an'le normalisation amin'ny fitantanana amin'ny firenena 7 taona tompoko ka ity zany tsisy hoe efa zoky olona ianao efa antitra ianao efa filoham-pirenena teo aloha ianao fa mipetrapetra amin'ny soronono tsy ohatran'izany ty raharaha ty fa rehefa tsy mahomby ny taty afara de averiny olona le raika alataloha mba ahafahana mametraka tsara amin'ilay toe-karena araka ny tokolo izy le fahasimban-javatra be da be nanendriky ny fandrosoana sy ny développement sy ny resaka toe-karena zany na ny économie any amin'ilay tanàna zany de famerenakasina amin'ilay Brésil arak'le nahafantarany be sy ny maro azy teo aloha zany de nitadiavan'ny olona hiveriny Lula da Silva tao aoriana ny 2010 Lula dia nisamborona namorona na dosy nanao corruption nanodikodim-bola mpanjakana nanao an'izao rehetrarehetra fa afaka mahadidio izy mipotehana mifanana ny Lula da Silva ary ny fianakaviany ara saika ny sarahana tamin'ny mihitsiny fa zao fomba fiteniko mandrakariva hoe misy limitiny daholo reny misy limitiny koa le fahefana ny vahoaka ny tadiny fiverenana de misy an'ilay fitsanganana amin'ny loko mena ohatran'izao anaovako zao zay zany le dress code ny ekipan'ny Lula amerina amin'ny Brésil mitanjany zay mipotehan'ireo nitondra taorianan'ny Lula da Silva de miverina mitanjaka izy am'izao fotoana zao miverina amitanjaka fa tsy hoe mitanjaka samy hafa zay tiako tenenina zay le nuit sy lay force samy hafa zay ka rehefa miverina mitanjaka tanteraka zany lay Lula da Silva sy ny ekipany sy ny vahoaka brésiliana marina fa tsy nandresy premier tour fa isy alliance be da be anohana rehefa fantatra zany zao hoe candidat avy amin'izy no anohana ny Lula satria important be zany mitady an'ilay elanelam-bato zay ahafahany migaine aty amin'ny deuxième tour de efa mandeha zany le fifampiresahana rehetrarehetra alliance ho tonga any amin'ilay fanohanan'ireo autre candidat amin'ny Lula da Silva zay le fandehan-draharaha am'izao fotoana zao zany hoe le ambon'le vato 7 ampina 3 raika amby 90 iny total ny izy mirahalahy de tika zay zany le 900 iny zany calculena ifampizarana io izy navoaka amin'ny faly io le 900 zany no anaovana an'ilay adevitra am'izao fotoana zao hifampizarana de mandeha le fifampiresahana amin'ireo autre candidat mba ahazony Lula zany am'izay 9% n'ilay voazay ka raha miteny ireo candidat reo hoe zao isafidy amin'ny Lula da Silva tsika de lany any amin'ny second tour zany izy mandeha zany am'izao fotoana zao ny fandriny rehetra de hiverina izy ary efa manodidina zay ihany koa ny adevitra de lasa manomboka amin'ny propagande de amin'ny 17 ny volana oktobra no hiatrika fifidianana indray ny brésiliana zany am'izay second tour zay
misy lesona lehibe zany ho antsika zay mpanaraka amin'ny fandarana. Aza fendrofendrony olona hoe efa nahazo taony ra ihany e, efa tokony mba hiala sasatra amin'ny politika amin'izay e, fa maninona mivezivezy eto sy eroa e. Ho an'le misy miantso hoe miverena anao amin'ny fitantanana firenena, mijaly zay potika amin'ny firenena taoriny tsy naty eo anao. Ay ireny zavatra ireny eo amin'ny lafin'ny politika eran-tany de misy miantsoantso mitovy an'ireny ihany koa. Any amin'ny firenena zay verina fo vavety de samy manana ny dadany, misy dada aty Madagasikara fa misy dada ny Brésil. Fa tsy miteny le fahefana zay eritreretin'le sasany tompo-pahefana, fa azo ny vola, azo ny fitsarana, azo ny tafika, azo ny fibakiona ny administration rehetrarehetra hatramin'ny administration politique sy ny publika dia lalaoviny arak'izay, fa tsy ny teny zany fa nataon'izao tontolo zao afa-baraka Jair Bolsonaro. Mbola mandeha izy de ho hitantsika eo. Ino vaovao ray? Fa ny vaovao anankiray ihany koa zay misy message politika hafahafa manahirana kely ihany no mandika an'le zava-misy tany Burkina Faso. Mbola tamin'ny sabotsy ihany, ifo alahady dia tsy samina reny rehetra teo amin'ny fampalalam-baovao, teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany, fa naonga ny Ibrahim Traoré zay kapiteny amin'ny grady i Paul Damiba zay nanongana any Blaise Compaoré. Ity zany mpanongam-panjakana voahongana i Damiba, lieutenant-colonel Damiba. Rehefa avy nanongana izy de voahongana. De kapiteny boakely tsotra 430 taona nanongana azy teo amin'ny fanjakana tamin'ny Burkina Faso. De tamin'ny taona 14 no nitsofoka tao anatin'ny tafika Burkina be ny kapitena Traoré Ibrahim. De vitany niaraka amin'ny organisation reo mouvement niaraka taminy sy ireo miaramila, na de nanana ny fahefana mafy be teo an-tany ianary Damiba afaka nanongana amin'ny Blaise Compaoré nandritry ny 30 taona tamin'ny Burkina Faso lay haute volta taloha. De vitany raharaha. De any am'izay misy any zany mitsotsotra kely zany Blaise Compaoré any am'le hoe soany lahy zay ka. Exilé en Côte d'Ivoire Blaise Compaoré. Mety any lahy zay ozy izy mitsinjaka kely angamba izy any am'izay misy azy any. Na eny an'le voahongana i Damiba de kapiteny kely amin'ny grady nanongana azy. De vao maîtriseny Ibrahim Traoré am'izao fotoana zao rakapy ny fifehezana amin'ny Burkina Faso. De nanao fanambarany rakapy zay tonga iflo tarika ny jainte amin'ny Burkina Faso hoe eto tanana amin'ny fanjakana efa nametra-pialana i Damiba, ary dia nanaiky nanosony ny fametra-pialana ny démission zany lieutenant-colonel Damiba. Nametraka fepetra vitsivitsy any izy, fa ho an'ny fisorohana moa zany ny amin'ny hoe ady atrano na mety ho trangan-javatra hafa ifandona miaramila samy miaramila, de nisy ny eken'ny ekipan'ny Ibrahim Traoré any lay fepetra zay napetraka Damiba vitsivitsy dia mipetraka any amin'ny toerana misy azy izy. Eo ihany koa le rafisaina samy miaramila de samy mametraka amin'ny mahazava-dehibe amin'ilay fitandrona ny aina zany sy ny filaminana, sady mamaky message satria misy mandefa message tsika atao anatin'le zavatra resahako ito zany. Zay zany le zava-misy. De rehefa nanao fanambarana ingarakapy zay afloa am'izao fotoana zao any Burkina Faso de niteny izy am'ireo haut gradé, am'ireo ambony grady mihoatra azy, ny sady rese amin'izy ireo ny alatsiny izy ny amin'ny hoe tsy maintsy raisiko ny fitantanana amin'ny firenena noho zao antony zao. Miangavy anareo mba hampandevitra ny amponareo ary tsy anameloko amin'ny fandraisana iandraikitra satria fitiavan-tandrazana ny ijoroanay. De nanao pression samihafa moa zany ny teo anivon'ny mpitondra ara-drazana sy mpitondra fiangonana any Burkina Faso, nandamina ny Damiba ary nandamina any rakapy zay tonga filoham-pirenena am'izao fotoana zao any Burkina Faso.
ohatran'izany ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'ny valambe efapolo raha tsy mifankahitantsika tompoko. De mivavao lehibe anankiray ihany koa dia nangataka tena nanao fanambarana ny lela-paladia any Poutine mihitsy i Papa François ny anatsara ny any fanafiana ny Ukraine sy amitsara ny Rosiana ny fitaovam-piadiana. Hitantsika eo ny impact an'izay. Zay vavao telo zay a zavatra efa nresahandrina ihany ny anankiray roa tamin'izy ireo fa mbola afaka verenantsika rehefa avy eo fa anjarantsika ho any no misaina. Inona le rivotra mandeha? Maka izao zava-misy zao fa io mbola tenentsika foana tsy misy nahavita namoaka pratika politika sy formula vaovao hoe rehefa manana fanjakana eo ny vola, eo ny voninahitra, eo ny fahefana amin'ny alalan'ny tafika, amin'ny alalan'ny fitsarana, amin'ny alalan'ny olona rehetrarehetra baikona any amin'ny administration sy reo mpikatroka ara-politika de mieritreritra fa mandrakizay tsy novalina. Fa rehefa tonga ny limitinao mangoronetana ianao. De rehefa mangoronetana ianao de mitady négociation na ianao anao exilé na ianao hijanona amin'ny toerana misy ianao fa akombona ny vava. Teto ozy ry zalahy zay. Akombona ny vavanao ary de mipetra tsara raha hipetraka eto ianao sinao ianao. Taky mahazo an'le ministra frantsay azo entina eo amin'ny cour de justice ianao. Mbola resahantsika zay rehefa kelikely eo. Fa nao anaty fanjakana ary ianao any amin'ny tamy mandroso. Misy zavatra tsy ara-dalàna ataonao, voaroro ianao, avy hatrany ianao dia entina eo anivo ny fitsarana. Fa tsy mbola ohatry ny procédure atsika lava be io, misy accusation amin'ny anteny meram-pirenena de mbola mandalo eny, de mbola misy procédure be da be, de miandry le haute cour de justice, tsy mahavita manao ninina. De aty amin'ny droit commun koa tsy afa-metsika satria voalaza ny constitution, voalaza ny lalàna fa sarotra manenjika chef d'institution sy tompon'andraikitra ambony lehibe. De ohatran'izany ny eny anivon'ny Bianco sy mipaka tsy afaka metsika. De any mba zavatra ataony le fitondrana de manao IST. Tsy afa-le olona enjehana mivoaka an'le faritry ilay toerana, le territoire zany. Fa eo anaty any lalàna rehetrarehetra tsy afaka mi-expedien zay zany lay mpitondra. Amin'ny alalan'ny le fahifampitsarana ty tsika resahana anatin'izany. Satria bloqué izy lava be. Voatery tsy maintsy miandry ny anivon'ny anteny meram-pirenena ny haute cour de justice raha ohatra ka hanao fanenjehana. Na de efa misy antota taratasy tonga zao ary eo aminy. Zany anisa mbola mandringa sy tokony alama avokoa zany rehetrarehetra zay. Rehefa misy ny fotoana rehefa avy eo resahako amintsika le vaovao farany teo momba an'ilay zava-misy any Frantsa sy any amin'ilay firenena Europeana any fa mbola andeha aloha ny ady hevitra samy hafa eto satria betsaka ihany koa ny vaovao. Fa rehefa avy eo de hitondra fanadihadiana amintsika. Fa mbola misy mahavandy koa ange le mpitondra fanjakana. Tena mbola misy mitady varotra mpitsanganana be zao ka mieritreritra mivoaka malagasy mihinana vao manadino. So ihany nefa misy ny vao mahatsiaro ka afahantsika mampamerina indray ny amin'ny endriky ny feo samy hafa ny hoe izao angeny nambaranao tamin'ny vanim-potoana ohatran'izao hoe. Zany zavatra rehetra resahako zany tranga amin'ny faran'ny herinandro avokoa zany rehetrarehetra zany. Fa mialohan'izany hiaraka ny député Géry Randriambolaintsika anadiady hiresaka hifampita vaovao ny zava-misy tsara ho resahana eto amin'ny firenena. De ankoatran'izay hanovantsika grand bravo ny fanapahan-kevitra ny raisiny antokotiky Madagasikara ny tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana ary tsapatsika nahita isika fa nametraka fanambarana lehibe mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana. Iny zany bomba lehibe eo an'le fitondram-panjakana. Izy mangala dia io, izy manao pré-campagne io. Everiny fa tsy sa hiatrika fifidianana ny avy aty anivon'ny antoko-panohatra fa miporofony le antokotiky Madagasikara miaraka an'le filoha Marc Ravalomanana zany tamin'ny 1er octobre. Le fanjakana inge tsy mahavita nanao organisation na sensibilisation na resaka fisoratana anarany. Fa ny team manana vita voalohany an'izany. Niarany sokatra tamin'izay any amin'ny refonte ny vita ny team tamin'ny sabotsy teo voalohany volana octobre. Hoe zay de vonona. Menahinareo ny détermination nay fa zay samy atrika an'io fifidianana io. Ary zay tsy matahotra. Satria zany ny atanto mivoaka malagasy ny iverena ny team eo amin'ny fitantarana ny firenena. Fa reto sy reto ny tsy maintsy alaminareo. N'empêche miantso ny vahoaka zay
ho any amin'ny fokotany samihafa any hijery anamarina ary hanoratra ny anarana ary mailo amin'ny zavatra ataony reto fanjakany reto efa nresahany député Alain Ratsimazava fa hosotomitsika izay adevitra zay rehefa tonga amin'ny fotoana izay fampiresana amin'ny député Géry Randriamolaina eny ara député Géry miarabanao tompo ya miaraba namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manjoy izao fandaran'izao indray miaraba manokana ihany koa ny vahoaka ao amin'ny district Navaradrano zay district ny alany ny tenako fa dia miona indray aloha tsika amin'ity an'ity mitondra ny famakafakana momba ny raharaham-pirenena. Za député Géry tia hanomboka amina vaovao sady mahonena mampalahelo mahasosotra mieritreritra le ohatra zany sisa ny atao hoe asa eto Madagasikara ohatra zao sisa ny atao hoe fitatana ny raharaham-panjakana ary ohatra zao ny andikan'ny sasany ny endriky ny demokrasia eto Madagasikara. Ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko ty moa de miteny an'le hoe misy le terrorisme d'État eto Madagasikara ary iainana le izy amin'izao fotoana zao. Tamin'ny herinandro iny fotsiny député Géry de misy tranga maromaro no seho famoahana didim-pitsarany fanagadrana namana mpanao politika eny zao ndray sabotsy be zao mpisitona lakolosy lanceur d'alerte papaneno lakolosy mpitantarany zava-misy eny amin'ny trangam-piarahamonina zay tokony andraisan'ny fanjakana andraikitra sy adidy manoloana zany ohatra raha miteny Mahelanty Mandafa hoe misy vahiny mivarotra bala amina dahalo entina aminona mpiarahamonina aminy de tsy tokony anagadrany zany fa tokony anokafina fanadidina hoe ratsy zany manahirany zany fa le olona misitona lakolosy miresaka ohatran'izay indray notoriana amin'ny fomba hafa dia lasa ny amponja de taorinan'iny ora vitsivitsy taorinan'iny misy boay kely sy tanylera marovelo le mpitantarany zava-misy ary laya mahitsitsy fitenenana amin'ny fiainan'ny firenena mbola nalefa koa MD tamin'ny farany herinandro teo inona daholo zany tsangandravatra rehetrarehetra zany de miverina any amin'ny adevitra rehetrarehetra tsika député Géry taona 27 ve zao taona 27 ve ny ainatsika amin'izao fotoana zao resaka fasisma vety Gestapo vety ainatsika eto ty resaka nazi be da be zany zavatra mbi ao tsaina mahita an'izao any Chili vetsika miaraka amin'ny Pinochet amin'le principe na fitantanam-panjakana régime io titsika resahany io resaka Churchill vety ry Idi Amin Dada no mampiatra zavatra ohatran'izao ry Bedel Bokassa tany Centrafrika taloha ino zao zava-misy zao nefa de miresaka le mpitondra fanjakana hoe malalaka amin'ny fanio-kevitra misy ny demokrasia fa nililika andraiky teo izy menakavy tsy avaty aminay zandary io fa any am'ireo préfet na chef district maro samihafa tsy fantako manakambaran'izay ve député Géry? Ya tia namana marika aloha eto namana faniry fa raha ny zavatra ohatra zao dia atao hoe maro ny atao hoe mpitondra fanjakana eran'izao tontolo zao eo ihany koa na teto Madagasikara raha dia anisan'ny nalendrehana mpitondra teo aloha ny atao hoe zavatra ohatran'izao iainantsika amin'izao fotoana zao inona moa zany zavatra zany de tia tena hoe fanagadrana olona ity rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olona tsy mitovy firehana aminao le olona na tsy metimety aminao ny atao hoe fanahoan-kevitra ho ataony dia gadraina le olona ary marina ny teneninao teo fa tena mifanesinesy mihitsy izy tato ato misy aina manjery rahavavy raha zay namoaka an'izay ihany koa be dehibe mihitsy hoe nanomboka tamin'ny voalany mihitsy zao fotoana zao de ray volana sa roa volana sa telo volana taona indray de efa nanomboka zay atao hoe fanagadrana zay zany zavatra tiana tongavana de tena hoe inona marina ny hoe tena hoe iainantsika ny demokrasia zany zay tena hoe voizitra eto Madagasikara hoe tandalamy Madagasikara ary tena mandalana zany demokrasia zany mihitsy nefa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tena mifanohatra amin'izay zavatra zay satria raha hoe misy olona manao hevitra afaka anaovana ankety izy fa tsy dika koa zay zavatra raha ny hevitra ataony nefa mety mahasoa amin'ny firenena na mahasoa ny vahoaka malagasy tokony maheritreretana ihany
tsy anjarantsika moa no mivoy an'izay fa misy ny atao hoe tompona andraikitra ny vatana amin'izay fanaovana ankety sy ny famoahana didy zay mety hoe anagadrana an'le olona sy mety hoe ampidirana amponjan'le olona fa ny zavatra tiana anontaniana eto de ny hoe tena tsindry avy any ambony ve mahatonga an'le olona gadraina sa tena didy mpitsarana marina arak'le zavatra nataon'le olona ka izany rehetrarehetra zany a de anisan'ny mahavariana satria io fanenjena sy vanagadrana io dia tsy hoe eto Antananarivo fotsiny fa misy hatrany amin'ny faritra misy hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra any a zay manao hevitra zany a de tratran'izay zavatra zay tiana maria iny eto a raha ny tena moa mpanao politika ary na ny tena zao raha de misy olona tsy mitovy firena amin'ny tena fa tena manao vava manao zavatra tena hoe tena manimba na hoe manala-baraka ny tena tsy zany zavatra zany akory ny andeha hoe entina ny enjehan'olona na entina anagadrana olona satria manany heviny reny olona reny fa anjaranao mandray an'le izy mba hahafahanao manitsy ny zavatra ataonao mba hahafahanao manitsy ny dianao a dia ilaina ihany le fanahoan-kevitra reny fa ny fahaizanao mandray an'le izy indrindraindrindra ny fahaizanao mihaino an'ireny olona reny ihany koa de tokony hahafahanao zany a mijery an'izay lafin'izay fa raha ohatra ka zay olona hiteny de ho gadraina zay olona miteny de ho enjehana zay kosa tsy mety zay zavatra zay tsy mety zay zavatra zay satria na filoham-pirenena ataoko hoe filoham-pirenena frantsay nge namana faniry be deaibe na kisarisary amin'ireny kisarisary reny ny amoahany olona hevitra na misaritatra na ihany koa amin'ny fomba fiteny a tena zany miteny aminao fa tsy managadra an'ireny olona reny fa misy isainany mpitondro reny ary misy eritreretin'ny olona ihany koa hoe aiza ho aiza marina zany a ny zavatra tsy mety ataonao aiza ho aiza marina zany a ny zavatra tokony hijerevanao a ny hitondranao an'le firenena ary io ninonino nataon'ny mpitondra fanjakana ninonino nataon'ny mpanao politika na ny vahoaka ato amin'ity firenena ity ary de misy foana zany zavatra zany tsy voatery hitovy hevitra aminao ny olom-pirenena tsirairay fa na mety ataonao na tsy mety ataonao a tsy maintsy misy foana no miteny misy foana no manakihana fa izany rehetrarehetra zany tsy midika hoe zay miteny rehetrarehetra de ho tapenam-bava zay miteny rehetrarehetra de ho gadraina daholo satria mandala ny demokrasia tsy izay mihitsy ny fandalovan'ny atao hoe resaka demokrasia eto amin'ny tany sy firenena aleo ny olona amoaka ny heviny aleo ny olona hiteny an'izay tianao tenenina fa ny zavatra tokony ataonao fotsiny de hoe raha misy tsy mety na mahatsary tena fa tena hoe miatraika any aminao le fanambarana ataon'ny olona de mba mety misy tsy mety koa zavatra ataonao fa tsy hoe rehefa mitondra fanjakana sanatriavina na rehefa tompona ndraiky mpanjakana na ihany koa mety hoe tompona ndraikitra vatana amin'ireny atao hoe fanaovana fanadiadiny reny hoe rehefa tsy metimety sanatriavina de zay no entina anagadraina olona ka eo indrindra namana faniry a anisan'ny manahirana eto amintsika eto zany satria matetika tsy vokatry le fanadiadiana na vokatry ny atao hoe fanaovana ankety miainga avy any amin'ny mpitandro filaminana makeny ny fitsarana ihany koa no valin'ny didim-pitsarana zay avoaka ny fitsarana fa tena hoe baiky fotsiny hoe tsy mety io fa tsy maintsy tonga de ataovy zay mampety an'io zavatra io a na ataovy zay gadranyity olo ty a zay matetika mitranga eto amintsika eto de nefa rehefa tonga zay zavatra zay a de omena tsinday ny any amin'ny mpitsara tsy manao ny asany ara-dalàna amin'ny fitsarana nozazaozao nefa zay tsindry zay a anisan'ny mbola tena mibahana zany a eto amin'ny tany sy ny firenena misy fotoana aza député Jeria dia voafonja efa niponja no ahiahin'ny fanjakana indray manao atteinte à la sûreté intérieure de l'État de nanaovana perquisition vao tapa-bolana lasa ngam'izay tsaroantsika tsara ny raha mbola rajona de gaga ny rehetra hoe fa inona ary tony raha tony de lasa misy na de hoe resaka voatondro amina abatseranana raly sy fitsoahana raketra de lasa misy adevitra politika na mamadika n'ilay fanagadrana na famonjana azy amina adevitra politika le raha satria nivadika ho atteinte à la sûreté intérieure de l'État de gaga ny rehetra hoe inona moa mbola vitan'le olona ny ponja izara voafonja amina fonja zay haute sécurité ngezabe de gaga ihany hoe ohatry zany le principe an'le fanjakana akoatry n'le hoe lanceur d'alerte nisy an'zany nge tany tsy matsinana le raha zano
nisy an'zany le ravinambinina le resaka le resaka marché zay voalaza va teo anivony mistera amin'ny fahasalamana. Misy an'zany le resaka nyresahana fa akibe mivadika poussin versé. Nisy an'zany raha Clémence raha nirina le niadevitra momba ny raha taxi de nilaza fa itokona ny FTAR na fitara zany fikambanany taxi anatany rivotra ny taria niala teo atany mena be niazo hoeny analakely ny samborona teny akorindrano tena akaiky ny fraise Clémence raha nirina de voatondro tao anatin'izany manotoy na famorimbahoaka tsy nazo alalana marobe no nyresahana tao anatin'izany akoatrin'ireo voantso tsy kelikely amin'ny tony resaka cybercriminalité tony tsy tanisan'ny Riary Finitsika tsy tanisan'ny Christelle Veratsika marobe de marobe mihitsiny may manatao anatin'ny Covid-19 azy hoe milaza fa hoe mamoaka vaovao tsy marina de nisy karazan'olona nienjena tao anatin'izany. Ohatran'izany mahazo amin'ny Béal Nirina Marcelin ny aneo hevitra tao anatin'ny Facebook na aneo hevitra tery ankianjany 13 May hoe milaza fa eto ny fotoana amin'ny fotoana anankiray zay ifampiresako aminareo tsy mbola natao le raha zany hoe tsy mbola nitsangakoriny le akta de efa nysamborona tany amina toerakafa teny amin'ny 17 hektara i Béal Nirina Marcelin any amponja amin'izao fotoana zao tsy de be presaka nefa tena voafonjany le raha namaniny akoatra mifanenjehana an'ireo rehetrarehetra any ampitan-dranomasina zany de tery le fanio-kevitra eto Madagasikara zay samy resaka eto ihany miresaka ohatran'ny ataontsika matahotra aloha de mangina daholo de indrindra le zavatra mahazo amin'ny Marylandy Manandafy zany Sir Stanley satria reny no manapasahina samy resaka zavatra maro de lasa menamenatra matahotahotra tsy samy maneho fanio-kevitra firy-tsony ny akamaroan'ny sasany satria ary zany zavatra misy betsaka no miresaka amin'ny tena satria efa hiaran'le fampitahorana de tsy mahita zany ianao hoe misy marina ve le fahalalana censuré marina ve le fomba faneho-kevitra eto amintsika akoatrin'le hoe fanozonana fanomphana ary fandrangitana ny antokotiky Madagasikara sy ny filohany any amin'ny tambazotra sosialy fa tsisy mandray andraikitra nefany raha tokony andray andraikitra d'office mahakasika an'izay reo sampan'ny fitsarana na reo ratsana tokony anao fanadihadiana fitoroana amina resaka tambazotra sosialy de mangina satria metimety amin'le mpitondra fanjakana angambany le fanenjehana ny antokotima sy ny filohany ka na de nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana ary efa tamin'ny taona 2021 de tsy kitihana ny antota taratasy na de miresaka an'izany anivon'ny cybercriminalité ary de tsisy toyany satria olona eny anivon'ny mpanohatra député Géry de tsy de ahoana firy zany ny zava-misy eto Madagasikara eto amin'izao fotoana izao de etro ny mandeha ila le eloko le démocratie sy le fahalalahana satria fahalalahana sy démocratie mapety mitondra le izy fa anagejaina ny zay tsy mifankahazo hevitra sy zay mety manohitoena ny communication le fitondram-panjakana ka na tikehana bakazy ary io misy makasary de vidin-dafo zany ary enjehana ny olona manao an'izany satria manohitoenana lay fitondram-panjakana sy lay asa miafilohany nefa misy filoha teo aloha koa voatohitohina maro samihafa amin'ny zavatra ataon'ireo everina fa mpanohana an'le fitondrana ary efa nametrahana fitoriana sy fitaraina samihafa fa tsisy metsika ary tsisy mapetsika ny antota taratasy de tena le terrorisme d'État mihitsy le terreur mihitsiny na amin'ny alalan'ny communication na amin'ny alalan'ireo ratsa-pahefana samihafa zay manao an'lay fiatsona andreo olona zany amin'izao fotoana izao de veritsika amin'izao fotoana izao rehefa mandinika hoe tena fanjakana tandalana ve Madagasikara tena misy tokoa ve zany état de droit zany député Géry ary le hoe liberté d'expression le accès à l'information lay droit à l'information mampametra fanontaniana zany député Géry mandat faharoa ianao tsy fantako mandat teo aloha na nahita an'izay député Géry fa ty mandat faharoa ianao iainanao masolombava moka zay député Géry tsy fantako misy azo zaraina zany aloha zany raha hoe zavatra niainana atao hoe tao anatin'izay folo taona latsaka kely zay amin'ny resaka raharam-pirenena mampitahany fitondrana teo aloha de nahitana zavatra be deaibe ary
anisany atao hoe nietrehetiny sasany natonga ny hoe fanonganana président Ravalomanana teo amin'ny fitondrana mihitsy no hoe manao didy jatona kanefa raha ny zavatra nisy tena hoe tena vokatra le hoe fandraisana andraikitra ary hoe tantandalana no anisany tsy zakan'ny olona zay natonga an'izay fanonganam-panjakana zay tamin'ny 2009 satria voafehin'ny président Ravalomanana ny atao hoe resaka mety inona ny anjavana zany mety ohatrany hoe anahirana ny vahoaka malagasy atsoatsy tiana ambary de ny hoe zay zavatra rehetrarehetra mety tsy asoan'ny firenena na atao hoe mety tsy mety aminao raha fa masoan'ny firenena izay no nataon'ny président Ravalomanana anisan'izany ny fomba fifehezana ny vidin-javatra eo ny resaka PPN eo ihany koa ny resaka vidina solika eo ny resaka subvention natao tamin'ireny fitaterana rehetrarehetra reny zany hoe efa nanomboka tena hoe nandroso Madagasikara efa tena nandeha tany amin'ny lalana tokony ho izy fa ny zavatra tsy zakan'ny olona fotsiny tamin'izany fotoana zany de misy ny atao hoe vahiny na koa reny olona atao hoe manambola eto amintsika eto izay tsy de niditra tsony ny vola atao aminazy fa tombotsoa manokana moa ny antony anaovan'zareo an'izay zavatra zay de tsy mety tsy nandeha tsony ny afera mety tsy nandeha tsony ny atao hoe kolokolo tany ambadika tany de hoe tsisy fika tsony ty zalahy fa aleo onganany fa tsika aloha fantatritsika tsy fatsy ny vahoaka ary voapirofo zany am'izao fotoana zao aiza ny fiainan'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao namana faniry miohatra ny tamin'ny 2009 nakaty zany fa tena na ny olona mifidy an'izao fitondrana zao ary tena samy aika ary samy teny fa tena hoe député tena tsy izy tsony ty nanohatra anareo zay nanongana anareo zay fa raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao tsy arakaraka le zavatra rehetrarehetra satria manino fitiavatena ny olona tsirairay olombitsy mampahantra an'le vahoaka malagasy ohatr'izao ary zavatra manaikana am'izao fotoana zao de tena hoe efa mandeha sahady iny nivony fokotany rehetrarehetra ny fangalana anarana sy ny fanonona mbola hoe mbola amerina ty fitondrany ty ihany tsika fa de zao efa atao daholo zany rehetrarehetra zany be de be ny zavatra efa mandeha ny ambadimbadika any ary mila mailotsika vahoaka malagasy eny nivon'ny fokotany eny nivon'ny commune rehetrarehetra eny fa be de be ny zavatra efa mandeha indray am'izao fotoana zao amtahana ny vahoaka malagasy ka zany rehetrarehetra zany dia mbola hitondrana porofo eto ary mbola eo mpanaraha-maso ny zavatra ohatran'izany ny tena satria tsy masoa ny vahoaka malagasy zany tsy masoa ny firenena zany ka zany rehetrarehetra zany namana faniry mila voizina ety amin'ny ainao manjery aty satria misy sahady nefa atao hoe fangalarana départ akoatra ny famiorin'olona sy fitokanan-javatra ety sy eroa kanefa ny zavatra manahirana mbola hiverina ty amin'le demokrasia ihany ny tena koa raha vao isika no manao famorim-bahoaka kely na mety asarika vahoaka kely ny zavatra ataontsika de sakatsakana antsika am'izay zavatra zay de zay miverina ny amin'le resaka demokrasia aiza no fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay maneho hevitra sy manambara ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena dikan'izay zavatra zay de ny hoe mila mba mieno ihany ny fitondrana ary eo ihany koa le atao hoe efa nivozinamana teo aloha hoe hiatrehantsika ny fifidianana amin'ny 2023 de tena tokony ifampiresaka aloha ny rehetrarehetra ary za tena mbola tena miteny mihitsy amin'ny fitondram-panjakana hoe alô zalahy miroso amin'ity resaka dialogue ity katra zay tena hoe resaka momba ny hitondranan'ny fifidianana amin'ny 2023 resaka concertation nationale ny tinambary eto de eo tsika vao afaka miroso amin'ny fifidianana mangarahara sy madio fa za tena samy mametraka eto fa raha ohatra ka tsy roso am'izay tsika de mbola tsisy zany fifidianana madio sy mangarahara zany na manafaniry any Tsady de vao vita ny dialogue national na de hoe ny zanak'le filoha teo aloha raha no mitantanany am'izao fotoana zao fa antakiny ny sehatra iraisam-pirenena sy ny mpanohatra de nanaiky le fitondram-panjakana ny Tsady de nametraka fomba fitantanana firenena vaovao dia io nanomana ny fifidianana ho avy eo député Géry Ndrembolainy de maninona naovaka amin'ny resaka dialogue amin'ny adiny Ukraine sy Russie le filoham-pirenena tany New York fa maninona tsy afaka amin'ny resaka dialogue na concertation nationale eto Madagasikara makaka ihany izy député Géry kanefa ny tondro rehetrarehetra ahatsapana sy ahitana fa efa tena
tsy tian'le fanjakana aloha miresaka hoe misy krizy fanatinana tsy tizy efa anaty krizy Madagasikara ary tsy krizy ray tsy krizy roa fa krizy multiple ozy izy député membre Benriny zay tsy prizy fa krizy multiple zany hoe krizy miseho amin'ny andro marobe ny zava-misy eto Madagasikara ohatra zao misy krizy ara-sosialy député Jerry asa mety hitany député Jerry ve nitranga faran'ny herinandro teo ny zavatra nitranga teny amin'ny petite vitesse teny zao ndray de aterisetra ndray ny ampidirana coupe-soroka lay resaka taxi moto eto Antananarivo renivohitra zay efa niteneniny teo anivo ny mpanolotsaina fa tsy lany voalohany na ampidirana faharoa niketrehana ndray fa nitelo ny ampidirana azy anatina lahadinika ndray anatina tota taratasy de zao lanon'le resaka taxi moto député Jerry zay indrindra ele mahatonga an'le fametrahana fanontaniana hoe rehefa inona no mety de rehefa inona no tsy mety rehefa izy amin'ny manao de azo atao fa rehefa izy amin'ny manao de tsy azo atao raha tsy todika aty amin'ny resaka petite vitesse zay hitantsika eto amin'ny aina manjery fa nitokona ny mpivarotra teny reo mpivarotra de tsy namariana hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna tsy hidirantsika izay zavatra zay fa anjaran'ny commune Antananarivo renivohitra no mijery hoe aiza nasiana an'ireny mpivarotra ireny fa tsy hoe manala mpivarotra ianao de tsy tediavanao vahaolana kosa le olona tsy mety zay satria olona mamelombady aman-janaka ireny olona mampiana-janaka ireny olona mandoa mety jirama ireny olona mandoa etra ihany koa ireny olon'ireny fa ny zavatra tokony no tediavin'ny commune Antananarivo renivohitra tokony ho ataony zany de tokony ampidirindry zareo anatina toerana anankiray izy ireny de mba tsy mivarotra eny amin'ny sisiny arabe intsony ninninona zany ataontsika dia tsy azo ekena ny zavatra ohatr'izao ny antony de tena hoe hoaiza reo vahoaka malagasy ireo raha ohatra ka tsy avelanao hivarotra tsy alonao ve izy mivarotra na manara-dalàna na tsy manara-dalàna satria erahantsika mahafantatra erahantsika mahita le fahantrany le vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ka raha ireny olon'ireny ireny tsy avelanao hivarotra sy hitady vola hitombo indray zany na manafaniry mety tsy fandriam-palemana na mety hitombo indray zany mety fandrobana sy zavatra aetsero tsy sanatria mamevahana fa ho anahy manokana tena sarotiny amin'ireny olona ohatran'ireny satria zarara izy mba mitady vola amelomana ny amekonany sy hijerevany fiainatokantranony ka raha oroano ohatran'ireny fotsiny ireny olon'ireny fa tsy didavana vahaolana de tsy azo ekena kosa izay zavatra zay ary zany zavatra zany na manafaniry tokony ho jerena manokana ato amin'ny resaka taxi moto tsy dirako ny hoe manara-dalàna sa tsy manara-dalàna fa raha apiditra le resaka taxi moto ny commune zay efa nolanina tao amin'ny miaraka tamin'ny mpanolotsaina moa izy ity raha tsy diso na manafaniry de tsy lany izy io tamin'ny fotoanandrony fa forsena ny laniana raha ny vaovao eny farany zay olombitsy no nandany an'le izy tamin'ny fampandaninana azy farany teo de ny tia nahatongavana eto de zao hoe maninona raha mifampiresaka aloha ny avaty amin'ny fikambana amin'ny mpanao taxi eto Antananarivo renivohitra sy ianareo zay mieritreritra apiditra an'le taxi moto ihany koa de mifampiresaka hoe aiza ho aiza ny tokony hipetrahan'ny taxi moto aiza ho aiza ny tokony hitapetrahan'ny taxi ville de zay ny tokony ho andaminana anazy satria mifamono le olona amin'ny asa zay ataony io moa zany tsy dirako lalina be zay fandaminana zay fa tokony ho jerena manokana zay zavatra zay raha ohatra ka tsy lany tao amin'ny tao amin'ny mpanolotsaina ny Antananarivo renivohitra koa io zavatra io de inona ihany koa le antony tsy nandanindry zareo anazy de tokony mba mifanaja zany satria tsy manara-dalàna le zavatra atao zany eto amin'ny tany sy firenena fa rehefa mety aminay ty na tsy mety araka ny lalàna ary de ataoko mpisoroka le zavatra de zany retrarehetra zany mbola mipetraka foana hoe tany-dalàna marina ave Madagasikara sa hoe zay tiako ihany sy zay mety amiko any de zay no ampiarina eto amin'ity firenena ity zany retrarehetra zany na manafaniry de tena lesona tokony ho raisin'ny mpitondra hoe tadidio tsara fa reo vahoaka malagasy reo tsy miteny fa rehefa tonga amin'ny fotoana hitenenan'ireo de hipetraka any amin'ny mpitondra zay fanontaniana zay de anjarany retrarehetra mieritreritra satria raha ohatra ka ny zavatra misy amin'izao fotoana zao nge modina tsy eno modina tsy jereny de asakasako zay iatefan'izay zavatra zay fa
ho antsika moa hoany tena masolom-bavamboaka ary tsika eto amin'ny miara-manonja de tena mamelona lakilosy foana tsy sanatria fahakalana fitondrana na manafaniry na hoe fitenitenenana foana te-anohatra fa kosa raha misy zavatra tsy mety eto amin'ny tany sivika eny de rariny sy itsy loatra raha tony amin'ny tony aina manjery tony ny tenenana an'izany zavatra zany fa tsy sanatria ndresaka akory hoe iteniteny foana eo anao nefa tsisy proof fa ny zavatra tenentsika eto de zavatra misy ary zavatra marina de tokony mahay mandray ny tsirairay am'izay zavatra tokony hiatefan'ny resaka eto zany. Talohan'iny petite vitesse iny samy nahititsika député Jerry nitranga te tsy apasika zavatra kely tsy voahevitra ane de mahatonga le firaisan-kinam-bahoaka ary fitroaram-bahoaka satria efa leo efa be loatra lay ino moa zany lay ratra anaty be loatra le fahangina be loatra le tena tsy fahafahan'le vahoaka malagasy miteny sy manio ny heviny ka rehefa poretinao ohatra ny rano-tsavony amin'ny tanany io de tsy maintsy mitady lalina ivoahany itenenana de nefa zay zavatra zava-doza ho amin'ny mpitondra fanjakana manandrana mako le mpitondra fanjakana hoe azo ny atao am'izay tia nanaovana azy reto malagasy reto donc zay tiatsika reto akisakitsika ry de miala ataotsika etran'izao reto de manaiky tsy mila nyreto malotoloto reto tsika fa mila zavatra ohatran'izao tsika de atao am'izay mila andrahanina ny tany omena andrahanina de atao ohatran'izay le vahoaka tsisy afaka miaro mihitsy zany lay mpitondra fanjakana ankehitriny zay aneny tena mampalahelo am'le malagasy de raha iverenantsika le izy am'le taxi moto ohatran'izao mifanehoan-kevitra natao mpanolotsaina ny tanàna Clémence Rahalnirina tao amin'ny tambajotra sosialy zany amin'ny alalan'ny compteny mazava ny resahany eto tsy ekenay ozy izy sy ny mpanolotsaina tima ny fanitsakitsahana sy fanaovana tsinitsinina ny safidinay olombofidy efa tsy nylaninay ny lahadinika 3 okaloha Palais de la Reine sy ny resaka taxi moto nefa notereny ny mpanatanteraka natao amboletra ny fampandaniana azy indray nivoaka ny efitrano fivorena izahay ho mariky ny tsy fakasitranay ny didjatona atao ny mpanatanteraka sy ny fanehoana fa manandanja ny safidinay ka tsy ekenay atao tsinitsinina tsy kilalao-njaza koa ny fitantanana ny tanàna hitondra ny raharaha eny anivony eny amin'ny tribonaly zahay hanoeranay ity fanitsakitsahana miariary ny lalany ity nivoaka ny efitrano tsy nety ny fidy ny famerenina lahadinika taxi moto koa ilda sy toavina mazava ne zany mesazy ny mety ny mpanolotsaina Clémence Rahalnirina zany efa tsy nylaniny ty efa impiry zay ty resaka taxi moto ty fa tsy mety manaiky mihitsy le fitondram-panjakana amin'ny alalan'le commune urbaine Antananarivo renivohitra izy mihitsy aza ny lasa nidina teny an-kanja amin'ny tafin'ny Mahamasina tahaka ny mametoko sy antoka ve an'le taxi moto hoe aza matahotra nareo tsy maintsy mikarikevitra zay nohony ny tsy fifakahazo-kevitra misamy herika amin'le mpanolotsaina herika Clémence Rahalnirina zay mety manelingelina nylay fiadina ny tanàna Antananarivo de kopy soroketronyzao taratsy le fanjakana fohy be amin'ny fitantanana ny firenena ka na fanitsakitsahan-dalàna raha de ataon'le fanjakana ray manontolo mihitsy satria lasitra sy monina ray izy menakavy na efa tena hoe mandika lalàna ary miviole mihitsy ny constitution de ataon'le fanjakana fohy be le izy de ohatry ny zavatra nampimenimena am'izay le izy député Jerry evirantsika amin'ny tiadevitra fahatelo fahaefatra mamarana azy ity ny amin'ny izany tsy menimenina amin'ny resaka doublon fifidianana farany teo ary logiciel efa tany aloha doublon manko fatatsika 2018 fa ny logiciel nampiasaina mialohan'izay tany amin'le CENI teo aloha de io mbola manao andetrezana ihany mody tsy miaino le CENI fa fatatsika na tiana na tsy tiana ny sahiranao anatin'le adevitra de le fitondram-panjakana zay mametraka ny olo ny naizanaiza rehetrarehetra tsara ngamba nitondrana adevitra zay député Jerry satria tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy ny anaovana audit na expert international mihitsy mikasika an'ity logiciel ampiasain'ny CENI ity tsy logiciel vaovao io fa logiciel efa teo aloha nanaovana doublon tamin'ny 2018 izay ny mbola ketrehana hanaovana fifidianana ho an'ny ho avy eo de ahoana ny eritreretina ho anjany hoe ianao ahita fifidianana libre ahita fifidianana tena équitable ahita fifidianana juste ianao
ary accepté par tous, nefa logiciel na modoza no anaovanao opération ana élection eto Madagasikara. De tena java-doza ny endriky le fifidianana mihitsy zany nefa potena akoatrin'le hoe ny composition le olona ao anatin'ny CENI sy ACC de olo mpanjakana sy akaiky ny fanjakana avokoa. Tena en danger zany ny élection 2023 eto Madagasikara, député Jerry. Zay le nytitsika tenenina hoe nampiseho fa vonina hiarika an'izay ny Filomarka Ravalomanana sy ny team tamin'ny sabotsy. Ary niaraka nanokatra niaraka ny CENI hoe sa zay ary ijoro zay. Na izany na tsy zany alaminy reto lafin-javatra reto. De eo zany zao tankina ny vavan'le mpitondra fanjakana hoe mendrasinareo fifidianana sa hiatrika fifidianana, fa izy le mpitondra fanjakana izy tsy nahavita kory na nanao fanentanana aza hoe niaraka niainga tamin'le 1er octobre 2022 tsy nahavita. Zavatra fa nataony tany Tomasina resantsika rehefa aveo député Jerry dahoary. Ya, marina ny voalazanao teo namana faniry fa anisan'ny mametra-panontaniana mihitsy ny atao hoe resaka logiciel nataon'ny CENI zany, satria raha ny zavatra hita tamin'ny fifidianana farany teo dia anisany nahitana an'ireny doublon reny, ary atao hoe tena anisany tena takina mihitsy ny anaovana an'izay audit zay alohan'ny hirosona fifidianana. Ao anatin'izay le tena hoe inona marina koa, ahona marina ny tena firafitry ny ACC sy mirafitry ny CENI, firafitry ny CENI zany manoloana ny atrehana ny fifidianana amin'ny herintaona. Fa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de tena hoe tsy azo ekena aloha zay zavatra zay noho ny antony hoe olona zay tena hoe manakaiky fitondrana amin'izao fotoana zao daholo ny ao anatin'ireo androm-panjakana ireo. Nefa androm-panjakana tena hoe indépendant raha ny CENI zany, tokony tsisy idiran'ny fanjakana sy ny atao hoe olona mety hirotsaka fidiana ny ao anatin'izay CENI zay. De zany rehetrarehetra zany no antony hoe aleo foana aloha fampiresaka ahafahana mametraka ny fifidianana madio sy mangarahara. Eo ihany koa ny resaka fifidianana sefokotany zay fanaovana antso avy foana, fa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia solosoloana fatany arakaraka izay tiany olona ao anatin'ny fitondrana. Anisan'izany na solombavambahoaka na chef district na inona de manolo reny sefokotany reny fotsiny nefa tsy hifampiarana amin'ny vahoaka eny fotony eny. Ka io koa tena angatahana mafy mihitsy ny hoe aleo sefokotany hofidian'ny olona eo amin'le fokotany fa tsy zay tiana ho tendrena fotsiny. Zara namana fanira hoe zay lalàna hoe olona telo no fidino anatina fokotany anankiray de avao de chef district mifidy an'iray amin'izy anankitelo reo zany raha mbola mametra-panontaniana, satria mbola misy siafitany zany hoe izy metymety aminay amreto na izy fa zara ny eritreritra mihitsy hoe tokony olona ray isaka ho fokotany raha no fidina, de iny zany nefa mamombaoko amin'le fokotany eo de tokony iny zany no chef fokotany, fa iny moa arakaraka ny lalàna fa tsetratsetratry ny azy zay. Zany hoe tokony ho atao zany namana faniry de tokony angatahana mihitsy ary anaovana antso avy amin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe aloha mba anaovana audit le resaka logiciel ny CENI zany mba ahafahantsika miroso. Ny antony zany zavatra rehetrarehetra zany de tena vice président CENI mihitsy ny efa nanambaka tamin'ny fotoan'androny, fa tena misy le doublon ary misy ihany koa ty resaka logiciel tsy mazava tony de tsisy olona afaka iteny tso zany hoe tsy marina io na tsisy an'io na manafaniry, fa tena tokony hojerevana manokana zay fanadihadiana manokana alohan'ny hirosona amin'ny fifidianana amin'ny herintaona. Ny tranga ohatran'izao manko de ny hoe fity tsy mifamarafara adiny efarana le tolo malagasy any député Jerry tena nametraka fahendrena marobe sy le hoe inona moa ny anongotsongona ny maty tahotra ny andevombelona zany daholo de hoe anticipation ny anaran'izany, fiomanana mielo, fiatrehana mielo dikan'izany. Ka tsy tokony andro ny mpanohatra anaitra lava zany le fitondram-panjakana voaka fanapaha-kevitra amin'ny tandrify amin'ny azy hoe aleto koa alamitsika ty fa raha saina atriny zany nge ka sendra mipatsaray tsy mivavitsika de zao ho sahirana izy mpitondra fanjakana tsy isika mpanohatra manko zany.
de miandro aloha zany tsika fahatsapahatena nylay seni sy ny fitondram-panjakana. Le seni manko zany tsy manana ny indépendance amin'ny fahitany rehetra azy am'izao fotoana zao. Ka na moyen entina miasa ary izy tsy manam-bola entina miasako. Ny an'ny olona ampiasaina any am'sehatra misy azy ary sahirana le seni député Géry. De matahotra zany zao tsika, tsy hoe matahotra moa zany tsika fa lasa mieritreritra zany tsika hoe rehefa manomokon-doha an'le seni de ozy tsika hoe rehefa ho tairiny sehatra iraisam-pirenena indray ireo seni ireo de any izy vao hiazakazaka. De amoaka vola le sehatra iraisam-pirenena raha ity no problème nareo tsy mety anao dialogue ndao ty anaovana audit indray ary. Ary tsy sarotra ho an'ny sehatra iraisam-pirenena de zay ve vao anaiky le seni zay manana fahasarotany difficulté am'izao fotoana zao amin'ny lafin'ny indépendance-ny fahaleovan-tenany, amin'ny lafin'ny vola na ny moyen eo an-tanany ietrehana sy anaovana andrehetrehtra. De betsaka no mitaraina am'izao fotoana zao. Indrindrandrindra zany am'ireo agent recenseur zay manao an'ilay asa fanosan'olona ankehitriny député Géry. Satria voalaza fa na ny tablety entina miasa aza mbola tsy tonga. Entre 19 fa 20 000 ho any zany ny fokotany tokony hifanaraka am'izay ny bureau de vote eto Madagasikara. Dikan'izay ny agent recenseur zany tokony ahita tablety mifanisa amin'ny isan'ny fokotany député Géry. Fa zao tsy ampy le tablety entina miasa. Le défi anao refonte nefa nientsika 13 500 000 ngeza be. Zany e de fa lesoko zany e. Lesoko zany na tiana na tsy tiana. Tsy misy ny formation na fampiofanana am'ireo agent recenseur. Hiatrika an'ilay fanisambahoaka eny anivon'ny fokotany rehetra eny. Ary lasa mikarama varimasaka amin'ny akabeany reo olona reo. De lasa ataony adefitra zany am'izao fotoana zao ny am'le hoe na anao na tsy anao any anivon'ny faritra samy hafa eny. Lasa tikantso tikany le izy. Nefa tokony tena isairana ny fanjakana izy ary ny seni de nametraka ny amina hoe ity refonte total ity de misy vola tokony tratrarina am'izay tsy ampy ary ve le vola. Nefa io vao namoaka ny IGE, inspection générale de l'État, ny aminy hoe ny 51 milliards d'ariary vao hodikodina. Zany hoe misy vola mpanjakana verivery maina akoatry ny fanondranana rena tsokosoko fa misy vola tokony affectena makany seni iesany tsy hita le vola. Ohatrany hoe zay ny fomba entintsika ilazana am'le hoe fa maninona ny tsisy tablety, fa maninona ny sahirana ara-bola reo agent recenseur reo. Zany zavatra tena mampalahelo mampalahelo lasa mikarama tsisy dikany. Lasa tsy araka le zavatra neritreretina mihitsiny zany le zavatra iainan'izy ireo ankehitriny. Isika moa zany efa tsy mitantara tsony député Géry ny amina hoe tena olona manana fahadiovany hanisa vahoaka marina tsisy tery ara-loko politika ve reo olona anao reo asandreo. Zany koa mbola adevitra manahirana zany député Géry fa manahirana ty raha ty maraparana antsika azy député Géry ary. Ya izay indrindra no tiana ho averina eto zany hoe nisy tokoa fanambarana nataon'ny filohan'ny RMDM i président Marc Ravalomanana tamin'ny asabotsy lasa teo izay manentana ny olom-pirenena rehetra na olon-tsotra izy na nantanantoko izy ny amin'ny zay fisokafan'ny atao hoe fanamboarana ny liste électorale izay indray na fanavaozana ihany koa dia ireny no anetanana ny vahoaka malagasy ny mba hijerevanareo hijerevantsika ny hoe ao anaty lista maro na ve isika tsy ao anatin'iny indrindra ihany koa mba tsy hainaketsika ny hoe mety misy olona efa maty na mety misy olona tsy mipetraka ao amin'ny toeran'io nefa mety ho voasoratra ao na ihany koa ny anaranao ihany koa mety tsy ho tafiditra ao zany rehetrarehetra zany mila jerentsika akaiky ny vahoaka malagasy satria raha risitsiny loatra no anaovantsika an'izay zavatra izay mba tsy ho veriroa ianao satria vokatry le tsy fandraisantsika andraikitra sy vokatry le
atao hoe tsy fahaizantsika mifanetana dia ohatr'izao ny zavatra iainantsika eto amin'ny tany sy ny firenena, tsy olona eritreretintsika hitondra fanjakana no tafapetraka hitondra fanjakana de lasa tonga am'izao atao hoe toerana zay tena anisan'ny tena manahirana zao itsika ka manetana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra hijery manokana ny resaka refonty io zany a na le liste électorale zay avaozina eny anivon'ny fokotany sy eny amin'ny sehatra rehetrarehetra misy atsika eny. De manarak'izany namana faniry a misy ihany koa ny atao hoe vaovao kely tsara ho fantatra eny amin'ny distrika Navaratany eny zay anisan'ny zavatra nahafinaritra moa zany a fa na dia tsy de misy foto-drafitrasa loatra vitan'ny fanjakana eny amin'ny distrika Navaratany eny a dia misy ireo atao hoe mpamatsy vola atao hoe tsara sitrapo na ihany koa olon-tsotra zay atao hoe mijery manokana ny resaka fampianarana. Ny tiano resahana eto a dia misy foto-drafitrasa lycée ao amin'ny commune Lasora zay notokanana tamin'ny asabotsy izy io efa nandeha tamin'ny aina manjery tety ihany moa tamin'ny vaovaon'ny MPS a fa de isorana manokana reo atao hoe olona malala tanana nahafahana sitraka sy nahazo an'izay salle de classe anankiefatra zay a satria dia tsy ampy tokoa ny salle de classe tao amin'ny lycée Andriamanelo tao Lasora dia nahazo an'izay ny tao amin'ny commune Lasora zany a isorana manokana an'ireo malala tanan'ireo. Eo ihany koa ny tary amin'ny commune Fiaferana zay nahazahoana ihany koa mpamatsy atao hoe olona tsara sitrapo ihany koa avy any ivelany ihany a zay name EPP salle de classe anankiefatra ihany koa izy io a zay natomboka tamin'ny asabotsy a de efa isorana an'izy ireo manokana sady a ary tiana manamarina moa fa afaka 3 volana de vita zay école zay na manafaniry a de efa isorana sady a reo mpiara-monibonantoka rehetrarehetra. Eo ihany koa ireo ray aman-dren'ny mpianatra zay tena hoe nanampy be tamin'izay fikarakarana zay fa dia isorana manokana moa zay moa nangatana izy ireo mba hitondrana fisorana eto amin'ity miara-manosy ity na manafaniry. De mamarana ny fivahiniana ny député Géry Randriambolaina ny tenako mbola iresaka aloha hevitra hafa rehefa aveo fa izy moa ometsika lalana satria ny solombavam-bahoaka de miasa ary manana an'ireo fivoriana maro samihafa de fa nahavita azy député Alain teo a de efa namonjy sady a ny fotoana zay iarahana amin'izay asa iarahana amin'ireo fokon'olona zany eny anivon'ny commune samihafa. Député Géry koa miala eto satria misy fitaraina maromaro be zay tsy maintsy ho vahany a ary de efa miandry eny amin'ny toeram-piasana ihany koa ireo vahoaka zany amin'izay fitaraina samihafa zay a dia tsy afaka nitazona azy ela betsika satria efa niandry efa hatramin'ny maraina ihany koa ireo vahoaka mpifidy zany satria zay koa moa ny asan'ny solombavam-bahoaka mihaino de maka vahaolana tandrify azy zay de mitrahantsika ny veloma mandrapitafandray député Géry. Ya de mametraka an'izay mandram-peon'izay indray a mandra-pitafa ho an'ny vahoaka malagasy zay nanonjoy izao fandarana zao fa dia mandra-pitafa indray zany a mirary sotoka. Ok ary makasitraka ny député Géry Randriambolaina tsika amin'ity farany ity a de iresaka lason-davatra ohatran'izao tsika satria ilay fitondram-panjakana moa zany mientsoary tsika eto a izy io moa zany efa niresahana teo hoe mangalady manao pré-campagne zany hoe efa manao fampelezan-kevitra melogny fotoana efa te ampiseho ihany koa eo amin'izao tontolo zao sy eo amin'ny sehatra rehetra amin'ny sehatra nasionaly indrindrandrindra ny amin'ny hoe tena miasa le fitondram-panjakana de mitady zavatra hotokanana isan-kerinandro na isa-tapa-bolana na de zavatra tsy de manao ahoana loatra aza lay anaovana fanokanana de lasa le fitondram-panjakana mandeha mitokana de mba taitaitra ihany mahita ny amin'ny hoe mba normal ve lay fitondram-panjakana mba tranquille tsara ve ny sain'le fitondram-panjakana de hitokana pavé 800 mètres de 300 mètres de rehefa atambatra l'izy de manome 1 kilomètre 100 pavé iny ankiriry de ambolo madinika iny tamin'ny faran'ny herinandro teo. Ny olona teo alohan'le fitondram-panjakana ingabe ny tanàna Roland Ratsiraka na vita lalana beton teo tapy tanàna ny Tomasina
Président Marc Ravalomanana iny Tanamakolava be iny. Jejojejo mihitsy le tanàna ny Tomasina vita. Ny arabe manodidina rehetrarehetra. Hatramin'ny président Didier Ratsiraka. Lala-pasika dia nanomboka vova ny tamin'ny andro be ny tanàna Roland Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary président Rajonary Mampianina. Ary beton ny eritreretana n'le lala-pasika. Zay mazaka orana fa tsy pavé. Io pavé io manko rehefa matanjaka ny orana amin'io dia koan'ilay rano lay fasika. De rehefa koan'le rano, manao velomany député Zeritsika, de rehefa koan'le rano lay fasika de lasa simba lay pavé. Zany hoe any amin'ny toerana be orana zany tsy de tsara amin'ny pavé rina. Fa efa nandramana izy de hoe rota vita amin'ny béton no mety. De le fitondram-panjakana moa zany, eo koa le hoe mankina moyen, ty zany de vokatry ny fahantrana sy tsy fahaizantsika malagasy amin'ny alalan'le mpitondra mikarokaroko. Ny antony rina tsotra. Efa tokony ho dépassen'ny fanjakana malagasy zany. Raha ohatra izy mieritreritra hoe mandrositsika aty Madagasikara amin'ny mason'izao tontolo zao, de tokony dépassena zany rina. Lay resaka route en pavé io, lalana en pavé. Tamin'ny andron'ny fanjanahantany ingeny nanao an'izany e. Ny antony tsotra, tsy mbola voatsandraka tsara ny resaka ciment na ny resaka goudron. Fa taty aoriana, rehefa nanana ny bity sika, tsarotsika tsara zany rina. Rehefa manana an'le ciment nambony io sika, ary rehefa nisy nanomboka nitrandraka tsikelikely le resaka goudron, satria fantatsika manana an'izany Madagasikara, de tsy tokony tsony zany anao route en pavé tsika. Fa ny tsy fananantsika orinasa, zay le hoe raha tena mpitsondra mahay mitsinjolavitra sy tena manangana zavatra ho an'ny Madagasikara, de ohatran'izany ny andrasantsika n'le mpitondra. Manangana industrie na orinasa ngeza be, resaka industrie, zay mamokatra goudron. Manangana usine ngeza be anao resaka ciment na cimenterie. Satria matière première an'ireo efa nresahan'ny député Rastany tamitsika misy eto Madagasikara. Raha anao ciment tsika, misy tanimanga eto amitsika. Misy vovibato eto amitsika, be da be ny laro ahafahana manao an'izay. Manao usine tsara tarehy tsika amin'ny fomba fandrahoana azy fotsiny, ho tonga amin'le izy tena ciment tsara tarehy be iny. Maninona zany tsy ho vitatsika? Tany midadasika be raha Madagasikara io, ahafahana mi-exploiter an'izany. Tokony havita zany tsika usine na cimenterie. De afaka mividy ciment malagasy, tsy vidiny 5,000 sy 4 alina, tsisy an'izany tsony moa zao, fa 3 alina na 2,000 sy 3 alina na 4 alina io. Fa mba ciment vidina amin'ny vidiny tsotra, mba mety ho 4,000 na ho 2 alina. Satria matière première ahafahana manangana an'izany usine na cimenterie zany misy eto Madagasikara, fa tsy vita an'le fanjakana zany rina. Usine n'olona ny japijapin'le fanjakana dia tsetitsetsiny ao anatin'le 700 de lasa 700 tampoka le hoe champion d'industrialisation. Le fiara-miasa amin'le PPP iny, partenariat privé public. Fa le fanjakana zany tena mila manangana an'izay mihitsiny. De raha manao lalana izy rina, mihena ny koan'ny lalana satria manana ciment le fanjakana. De mihodina le orinasa mpanjakana satria ny client voalohany de ny fitondram-panjakana. Zay zany ny client voalohany le orinasa, ny fitondram-panjakana. Akoatriny hoe ny vahoaka malagasy ny client faharoa. Satria matière première hoy isika misy eto amitsika daholo. Possible avitantsika zany. Il suffit de mivarotra bois de rose amin'ilay efa voatapaka, efa recensé, natao saisie tamin'ny 2010. Mbola be da be ara ny ambom-bola amin'izany. Il suffit de mivarotra amin'ireo volamena ny gazana, lay anaovana varotra tsokosoka io. Il suffit manao fifanarahana accord de pêche amina
Japonais sy ny sisa sy ny vondrona Europiana io de mazava tsara ny fanarahantsika misy vola azontsika amin'izay fa tsy voatery maka an'le volam-panjakana efa ao anatin'ny caisse de l'État zay hanaovana an'le loi de finance initiale sy rectificative isan-taonantsika. Ny ao tsy kitihana fa efa misy vola azo kitihana amin'izany fa tsy vitantsika izany. Raha izay faharoa, raha manangana orinasa tsika hitrandraka ny resaka goudron tsika ska bitume io vitantsika zany de ireny avy eo ny afahantsika manao route goudronné satria misy vato kely eto amintsika goudron sisa ny tadiavina. Ahoana tsy avitantsika an'izany azo trandrahana ny goudron eto Madagasikara. De zay le tenentsika hoe tsy voatery anao lalan'ny fanjanahantany io tsontsika amin'ny alalan'ny vato na pavé, marina fa misy ny vato eto amintsika. Fa afaka manao lalana tsara tsika zany na en béton io satria anana ciment tsika amin'izay fotoan'izay, na amin'ny alalan'ny goudron io satria anana goudron. De eto izy amin'ny premier client voalohany indrindra ny fitondram-panjakana. Faharoa, reo orinasa madinika salatsalany sy ny isan-tokantrano zay mety manao investissement kely hanao lalana tsara tare mitrany aminy. De voafahafahany io resaka pavé tsy maharitra io fa mbola tsy takatra le mpitondra fanjakana moa zany, fa ny azy de hoe zara aza misy zavatra hitokana na prevena vahoaka de mirevy le vahoakako kijery spectacle maimaim-pona kosa arako andi Johnny toko ianao mbola tsy mahay an'le fiananany amin'ny sisoniko. Rehefa tonga eo Johnny to sy ny ekipa rehetrarehetra mandia io, misy Jerry Marcos io, misy Ansmaven io, misy rehetrarehetra io. IPE aza atao isan-kerinandro akoatrany hoe baolina kitra ny faritra, zany manko ny fialamboly. Na io tournoi baolina, na io spectacle. Gala zany na spectacle. Ka ianao manao gratuit-ko. Tozy ianao nahazo olona, memezan-kila ianao. De ohatran'izao misy zavatra mahavariana antsika rina anaovantsika fampatsiahivana ny amin'ny hoe mangaladia manao propaganda le mpitondra fanjakana. Fa zao izy ty zany moa le zavatra resahan'le mpitondra hafa. Ary izy io arakaraka ny vanim-potoana. Tsy hoe olona tena efa antitra be de very fitadidiana koa le olona rina fa mbola jeune kely oatra antsika. Zao nambara amin'ny filoham-pirenena tamin'ny sabotsy teo, rehefa nitokana ny lalana tany pavé zany Ankiriry Ambolo-Madinika, za moa fakahila eo zany lalana fanitsy eo zany Ankiriry Ambolo-Madinika zany. Efa betsaka ny lalana nataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fandimby tao Tomasina fa tsy voinao ny samba nanao voalohany. Fa zay nanao rehetra teo tsy nanao ohatran'le anao, nandany volam-panjakana be ohatran'io. Aleo aloha zay de s'adressentsika tsara zany. Tsy de nisy oeraoerany tokanana ary zay fa hoe io le izy foto-drafitrasa ho an'ny vahoaka io. Ndao alefaso ministra makany toerana, alefaso ny chef de région, ndao be ny tanàna, apetrao fotsiny ny takela-bato. Point. Nandray raha tsisy anjany fa bon, vita ny lalany misaotra indrindra manao fanambarana amin'ny radio. Zay angeny le principe na hoe état satria volam-bahoaka iny ny anasoavana vahoaka, redevabilité ny tadiavinao anatin'izany. De ozy le filoham-pirenena miamindray ny resahany riny. Enotsika tsara ty kabary nataon'Andriamatoa Iany Rajoelina tamin'ny sabotsy ty, rehefa nitokana an'le lalana tany Ankiriry Ambolo-Madinika. Fa tsy io ihany koa moa nitokana fa le braoparitry ny BNGRC. Mahampimeo ale izy. Braoparitry ny BNGRC de tine zavatra ngeza be mihitsy ny vita. Efa misy vola nge aloelan'izany ahafahana manao an'le gestion na risque sy catastrophe. Ditrin'ny le filoham-pirenena tena mahavita zavatra be nefa asa normal ary tokony ministera ny atitany amin'ny alala ministry ny atitany no tokony hitokana an'izany satria sous tutelle ny ministera ny atitany ny BNGRC. Normal be zany fa le filoha ny tongany. Satria mitady zavatra hotokanana izy, isehoana eo anatin'ny vahoaka aingam-pandeha miasa. Ty sy tiany vahoaka samy hafa zany izy izy. De enotsika tsara ty kabary ty, enotsika tsara ty kabary momba miami nresahan'Andriamatoa filoha tamin'ny sabotsy ty, enotsika tsara ty
manasa antsika eno an'ity de verina eo indray zay sirena no fanadihadiana dao arafaly mba ataotsika misy toerana mahafinaritra de tentsika hoe ataotsika toerana tsara arobetsika nanarana hoe Miami tao ny eritreritra hoe Miami any États-Unis fa ny Miami ataotsika Miami malagasy Miami de hoe mirahina ary mifankaty zay ny Miami ataotsika ary alaza sy anakoaty io manerana ny Madagasikara rehefa vita zany Miami zany satria io no afatra apetratsika ho an'ny malagasy iray manontolo mila mirahina ary mifankaty zao faly mety mbola very kely le mpanaraka izy mpiainatsika avereny kely aloha zao hoe ataotsika mahafinaritra ozy izy atao masina de anaovantsika Miami de tao ny eritreritra zay nambaran'le filoha tao ny eritreritra hoe Miami any États-Unis fa Miami malagasy averitsika tsara enotsika tsara ny teniny tamin'ny sabotsy tao ny eritreritra hoe Miami any États-Unis fa Miami any malagasy io tasa mifankaty ary mirahina samy mirahina ary mifankaty tsy tadidiko tsara izy teo fa enotsika aloha enotsika tsara le izy ao anatina segondra vitsy fa misy dikany lehibe ty zavatra resantsika ty ndao arafaly mba ataotsika misy toerana mahafinaritra de tentsika hoe ataotsika toerana tsara arobetsika nanarana hoe Miami tao ny eritreritra hoe Miami any États-Unis fa ny Miami ataotsika Miami malagasy Miami de hoe mirahina ary mifankaty zay ny Miami ataotsika ary alaza sy anakoaty io manerana ny Madagasikara rehefa vita zany Miami zany satria io no afatra apetratsika ho an'ny malagasy iray manontolo mila mirahina ary mifankaty eny ary nanomboka tamin'ny heritaona zany de niova le Miami mirahina ary mifankaty kaihony zany ny dikany ary tao ny eritreritra fa hoe Miami any États-Unis nefa Miami malagasy le ho atao fininary ty ianao any Ambatondramizaka miresaka pariko aty ianao miresaka Miami any Tomasina fantatr'olona avy hatrany nge zany fa Miami any États-Unis fa zao mba tsy hinanana voamanadino mba hahafahandrehetra mahazonindra tsara mahafantatra tsara ny zavatra nambara tamin'ny fotoanandro ary misy fitady diny io misy rakipe io de ndao averitsika izy inona ny nambara ny kandida Iandry Rajoelina tamin'ny taona 2024 rehefa nampanantena amin'ity hoe atao Miami ty ny tanànany Tomasina Moron-Dranomasina zany ndao enotsika ary le izy faly ity ny version originale Miami 2018 propagande présidentielle hitanao ty bo rehetrarehetra ty mandra-patonga ny ary amin'ny palais résidence présidentielle mandra-patonga ny amin'ny farany boro ary misy ny atao hoe Miami any États-Unis misy ny atao hoe Côte d'Azur any France fa tsika kosa de manana ny tamatavy Tomasina atao ohatrany any États-Unis atao ohatrany any Frantsa mbola tsara le reny atao place tokobavy Raso faly Raso aloha président koa ndraindray ngehitra tsy mitadidiny zavatra nambarina avereny kely ndray aloha faly le 2018 misy ny atao hoe Côte d'Azur any France misy ny atao hoe Miami any États-Unis ataotsika ohatrany Miami any États-Unis mihitsy ity Tomasina ity le fasiana aloha fandroana aloha tena confirmation précision anaovantsika azy tsara mihitsy hoe tsy zay nge tsy mipanohatra tsy ny tim tsy ny RNDM ny eritreritra Miami any États-Unis fa ianao no ny teny 2018 2022 no micontredire ny zavatra andresanao hoe misy ny eritreritra fa hoe atao ohatra ny any États-Unis fa Miami malagasy mirahina ary mifankaty ahoana ary zany dada fara manko aloha ndray aloha enona fandroa ndray le izy aloha voatra sao de nisofotsika ny tsy voasikotra tsara tamin'ny maraina tamin'le nandro iny fa aloha enotsika tsara mihitsy le izy ary ndao arafaly hitanao ty bo rehetrarehetra ty mandra-patonga ny ary amin'ny palais résidence présidentielle mandra-patonga ny amin'ny farany boro ary misy ny atao hoe Miami any États-Unis misy ny atao hoe Côte d'Azur any France fa tsika kosa de manana ny tamatavy Tomasina atao ohatrany any États-Unis atao ohatrany any Frantsa mbola tsara le reny atao place tokobavy zay nge mahatsara nytony fandarany tony riny ho atsika mpijery mpiaino mpanaraka an'le izy mahamerena atsika ny hoe
reny ny atao hoe mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Mbola tsy naneniny akoho de efa nanda iza moa ngapetera. Misy hira zay le zafindreo ngapetera intelo ay le zanadralako tsara mihitsy zay hira zay. Mbola tsy naneny intelo zany mbola tsy tapitra le manda, mbola 3 taona mahery ny vita, mbola tsy tapitra le 5 taona fa zay zany le izy fantatra fa tsy ho vita zany le projet kanjo le izy tamin'ny sabotsy. Misy ny sasany eritreritra hoe États-Unis ozy izy fa miami malagasy fa nga malagasy manana miami eny ambory io hoe le izy ange tsy fahamenarana ny ohatry ny nanaovan'ny président Marc Ravalomanana hoe tena mahafinaritra toeram-pitsangatsanganana ranga mazanga fa zao rehefa namboarina ny tsena Marlaka, rehefa namboarina tsara mandroso, namboarina daholo ny tsena rehetrarehetra manodidina ny tanàna. Atreo inona koa le anankiray ty diniko indray le fisakafanako amin'ity na le ty misy manitsika eo asa mahabibo sa iza fisakafanako amin'tinao adiniko le izy ao amin'ny Raléon ao anaovako kopakopa tanana ny vary amin'anana. Président daholo nanao an'izany de hoe ndao amboarina ny lalana tapo-tanàna, namboarina ny banque centrale de amboarina ny boro mifanaraka an'izay de atao fitsangatsanganana mahafinaritra le izy. Aleo maka an'izay style tsotsotra zay, tsy mila manao lecture nen'olona ny ivelany ihany hoe ohatran'izao ny zava-misy any Allemagne satria lasa n'ilay nakafiafiny amin'ilay zava-misy tany Allemagne le pays scandinave manko filo Marc Ravalomanana amin'ilay tena fahadiovana sy le fahatsara-pitantanana tany. Tsy naka an'izany izy hoe ohatran'izao ny zava-misy amin'ny Bonn na amin'ny Berlin rina, na hoe ohatran'izao ny zava-misy any Amerika, fa nataony amin'le fomba malagasy mahafinaritra fotsiny le izy dia ny protezena tsara le sisin-dranomasina iny. De izy ny tsy tonga ny majanga mitsangatsangana de mahita fa tsara tarehy ny lalana, tsara tarehy ny banque centrale, maro ny lalana vita ao tapo-tanàna, maro ny tsena, indrindrandrindra le makary amin'ny moské, makary amin'ny moské any Komoriana sy ny rehetrarehetra iny amin'ireo rahalahy mahafinaritra ireo. Mahafinaritra manao kokoa antsika menakavy zay men'ny fandana amin'izao fotoan'izao. Fa le flou ka zay justement le flou te ampanantena hoe milay be satria zany le mivezivezy tany ivelany de ohatry ny tiany atao ohatry ny le any ivelany le Madagasikara fa finalement le izy tsy vitany. Le izy nge zavatra sarotra ohatry ny le nataony Ngara-Jonary mampianina tetsaka akiny Lakanosy nge hoa le tianareo atao hoe asinareo sketina zeo le izy filalovana ankizy sketina parka tsinitsisa reny le izy grisa resaka iny ty rina le teo Ambojatovo taloha, iny ty le misaotisaoty ty very hatramin'ny anarany tony sy le resaka mandende Roland Ratsiraka koa nanao an'izay, misy RDG zany tiako tenenina am'izay Tomasina. De asianareo karazana seza tsara fipetrapetrahan'ny mpifankaty de mba asiana kely mpivarotra mahafinaritra le izy de asiana hôtely kely na sala am'izany fisakafoanana mahafinaritra de mpivarotra rano koko tsy problème ny zany sady fitandromana an'le tanàna. Fa le eritreritra ngeza be ho atao miamian'ny États-Unis 2018 kanjo tsy vita tsy tratra le izy, mbola voatapa amin'ny voalohany amin'ny asany atao hiditra tapa amin'ny faharoa de avadika am'izay le izy mirahina ary mifankaty de izany de ho ampiasonina ao eto. Azafady tompoko, izany de ho ampiasonina eto hoe miamian'ny États-Unis mihitsy ny tao anatin'ny concept au départ anao. Fa rehefa tsy tafavoakanao le izy de lazainao fa miami malagasy, ohatry fahaizan'ny malagasy manana miami toeram-pitsangatsanganana tsotra fotsiny ny malagasy fa tsy ohatran'izay le raharaha. Ady mamaky message ihany satria miditra foana amin'ny message io amintsika zay mandefa le message. Trampoline zany le zava-misy zany ka tena mahavarina averimberitsika reny rina tena i président zany tadidio tsara ny kabary nataonao rehetrarehetra tamin'ny 2010 2009 2010 2012 2018 fa zavatra ohatrandre manira tsika mbola tsy miresaka mihitsy zao am'le resaka hoe atao ny lalan'ny RN5 atao béton tamatavy 10 pointy rina fangatsy efa natao béton tamin'ny 2020 fangatsy efa niresahana foana zany
de zao mbola miditra angazomao vaovao ndray juska trano mananara jiongely izy zao tamin'ny 9 mars 2020 efa lalana mampitoy amin'ny 10 pointy sy Thomas na atao beton fa potika le lalana tompoko de zao tena atao mitsy le izy beton de miditra sonerany vongo vai be efa projet tsika teo aloha niaraka amin'ny vondrony Europeana niaraka ny Koesiana sintsisa nibady asiny rehetrarehetra zany vita tamin'ny Ara-Jonary Mampianina nanaovana étude tamin'ny président Marc Ravalomanana ary rehefa nandefasana teknisianina ny fanesesy zany rehefa natao ny RN5 de tao anatin'izay ny RN5 fa ity moa japijapina daholo le fandarana asa rehetrarehetra de raha tsy maharaka an'izany vaovao zany isika vahoaka de lasa ataon'ny olona fanina eo anatrehan'le raharaha iny fa de zao aloha le miemi zany re olona de samy mandika amin'ny fomba andikany azy eo mirahina ary mifankaty ndray hono de misy fomba fitenenina zay hoe atomboy aminao ary lizy tao ararina eny ary zany ny mampieritreritra daholo ny toe-javatra ohatran'izany ary sika vahoaka malagasy aleo tena manaraka tsara mihitsy fa raha ohatra zany tsika tsy manaraka an'le izy dia very eny an-dalana afa ny tenenina ry amin'ny taona vitsivitsy tany aloha afa tany amin'ny propagandy afa ny tenenina teoriana fa le iantefan'le fitenenana ane ny vahoaka malagasy ka raha ohatra ianao zany eo fotsiny hoe kasaritra amin'ny fiainana fa zay tsy heno vaovao zay tsy heno an'izao zay tsy heno an'izao de taraika eo zay le hoe mila mandray andraikitra na amin'ny resaka fiainam-pirenena io na amin'ny resaka lisym-pifidianana io araka ny nambarateo na amin'ny resaka inona io de mila manaraka tsara isika izany za monina manafaniry eto mpamaranana saika mboly resaka trano fonenana satria amin'ny rehefa hoe alatsinainy ny voalohan'ny oktobra dia andro eran-tano an'ny trano fonenana manakoresahana momba an'io ty resaka trano fonenana ity be de be ny zavatra horesahana momba an'io fa tsy resaka hoe trano mora fotsiny zao mory fa ny tena realité ny tena zava-misy iainany malagasy dia maro ankehitriny ary mampalahelo sationa ny ray fotsiny tao mpamarananazy na manavaniry misy malagasy any amin'izao fotoana zao tompoko mipetraka tao hoe nany amina tranona biby ara mbola azo lazaina hoe atsona hoe trano fa misy olombelona eto tsy mipetraka am'izay trano hoe tena hoe sazana hoe mendrika izany zay aloha zany fampetretana fotsiny fa aloha ngamba jerentsika fotoana tena milamina tsara sy malalaka momba an'io misy rehefa le any ohatran'izao korina manko rehefa voalohan'ny oktobra de zakaran-dandro lolosiny tariny zany misy dikany daholo reny fa rehefa tsy mahay kolotsaina manko de manaonao foana de kolotsaina ny adapteny tany amin'ny firenena nandendehanany tany ny adopteny tiany ho adoptena ho aty amin'ilay kolotsaina malagasy de tiany ho ravana le izy de io manaonao foana ohatran'io mahazo ny rovana Tananarivo io victime le rovana Tananarivo amin'le Colisée le trano vola sy manampisoa amin'izao fotoana izao satria culture adapté sy adopté tsy mifanaraka n'le tena malagasy netin'le olona vaniriny de zay le mba tiantsika teniny mba afatary daholo tompoko ny zava-misy eto amin'le tanàna de rehefa mandeha satria nareo te hitokana zava-pita de avadibadio tsara lelela de eno tsara ny zavatra nresahana taloha fa tsika aingana be mikariko an'izay eto satria tsika de miezaka foana hitaiza mivoaka malagasy zao no structure an'io au départ na ny construction an'izany adevitra zany na ny communication ny formulena sy reformulena izy ireo ankehitriny amin'izany adevitra tia nyresahany zany dikan'izay tsy zavatra verivery maina eto miaraka amintsika rina satria izay lay rôle zay le anjara asantsika amin'ny miara-manonja MBS Radio Mata tahaka mbola hitolomantsika hoe tsy avelantsika io raha tsy miverina ny fahafahana satria ny fahafahana tsy miverina io ao anatin'le devise malagasy riny lay soloana fitiavana taorianany 2010 tamin'ity lalam-panorenana hafahafa ity karapokotany le fitiavana lefa tsy fitiavana fa fahakalana famonoana piray tanindrazana fa nenjehan'olona
tsy arakaraka le fitiavana resana ka io zany atao ho tara am'izay olona ifandimby hitondra fanjakana eo apetratsika mazava tsara mihitsy fahafahana ohatra ny napetraky ny frantsay rina na inona filoha mifandimby teo saripady mifikitihana lalam-pandrenana ny anazy misy égalité fraternité de mbola misy anankiray zay njara ndrehetra no miresaka an'izay zany anisambola kombatsika sy ty hoe anao maimay anao fividianana hoe ampandraisana anjara ny diaspora ny ampitandranomasina ny eto ara zao problème anseny tsy manana indépendance tsisy moyen tsy hitanao daholo hoe ahoana moa no anisana n'ireo mpifidy isapokotany reo anenjehanao an'le 13 millions 5 fangarana anao RGPS recensement général ny habitat sy ny population ny Instat de nahita hoe 27 millions d'habitants le malagasy de anatratrana hoe moitié an'io no atao mpifidy tsy ohatran'izany le izy aza mampime ny am Brésil nefa lasa lavitra hoe 156 millions d'électeurs ay no mijery azy satria tsisy fietsaram-belatry le fitantanana le firenena ary apetrany amboniny amin'ny hoe tsy maintsy arovana lay firenena na iza mifandimby eo de saripady zany élection zany fa tsy en danger ohatra ny antsika io enao ara 9 millions tsy hainao no mitantana azy de ahoana zany de anentsika 13 millions 5 nefa eto problème tsy fakahitana sasa moa mangalady ihany dahoararina iny ary faranantsika ny fandarana dia iverina fa dia mandray zay asika haraisina isika io moa apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny amin'ny hoe ny mangidy aloavy ny mamy antelemo samy tain'Andriamanitra veloma tompoko